Vainafo nosoratany Jedy Jaolina Fanembinintsoa ovelominy ony miajany irina Vantsoa Anjarliva miaraka amin'ny Arliva Irlanto miaja ary Taina nantenaina Roland Ramanatsony nandray feo Anjarliva ny nanantotosa Tera no anarana fiantsoa efatra amby 20 taona zao ny tovovavy fohifohy mahay mifandray aman'olona ary tena olony fo zasy dada ny miara-mipetraka ankehitriny rehefa maty nandao anaino ny aretin'ny vozy nahazo azy neny 10 taona teo eo izy no nahazo izany aretin'izany fa enim-bolana teo eo kosa tena efa niratsy tanteraka ny aretina ny kika azy ary efa nanao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy dada teo amin'ny fitsaboana azy na araboly izany na ny hery nampahirezany ny tenany sy neny izay nitondra an'ilay aretina ny tsaboina teny amin'ny hopitaly fa indrindra zaho zanany Tanosy Belleville izy no namoy ny ainy ary 5 volana taorinan'izay no findra taty Antananarivo izay trano arin'ny dada sy neny izay sy dada raha vao tonga kelikely taty Antananarivo dia toa nanana fahatsapana hafahafa izay mbola tsy nisy hatramin'izay ny ainako maro eo lehilahy nitoro fitiavana fa nahagaga dia hitanjaka le lehilahy toa maditra sy be revirevo ny antefany foko sy nandry ny fitiavako anatin'izany nefa raha vao hitany dada fotsiny izy dia toa efa tsy nankasitraka sahady ny fiarahanay dada nanomboka hatramin'ny fotoana nahalalako any tanjaka no nahatsapako an'izany atao hoe tena fitiavana izany kanefa nanomboka teo koa ny sehony izao tantara izao tsara kosa le ty toeram-pisakafoana antondrany lahy ty ka inona nataonao ary zay mety aminao dia mety amiko ka satria tsika efa ho iray dia mitovy fitiavanao andraso aloha ary soratako ny komantsika fa efa misy serveur manantony ty zay reto ny komandinay azafady ny sakafo ato ve zao tsy lafo be daholo ka zange bandy miasy enina moa ny olana raha izay tiantsika no atao na dia efa anatin'ny tokantrano aza ve so dia diso mampianta loatra mantsy alahy ka ho lany rendrarendra ny karaha manao fa tsy manana tanjona mihitsy koa aiza kosany dia hoe tsy hanana tanjony enao ve dia tsy ahita asa na dia hoe sekreterana orinasa aza laha koa dia mahatsikaiky mihitsy ka fa rehefa tena efa tokoa ve moa tsika tsy hitady asa na dia tsy mifanaraka amin'ny diplômako aza vazovazoko ray izany fa izany natao amelona anao ka anjarako anie no mitady an'izay ho an'ny tokantranotsika za koa tsy tia vehivavy miasa izany fa nareo ange natao ravaka ny tokantrano e ary tena vonina be anambady nge ianao izany ohatra fa niverinao ho tsy vonina indray ary ve asa iza ny mahalala nareo lehilahy nge honika manao tanalahy miova loko raha vao mahita ny akanka tsara soratra dia manary ny akota man-trano fa tsy nirehitra kosa Tera andao rangatsika ivady sa tsy voniny re tena ohatry mbola matahotra ary tanjaka na ny fisinao sy ny ferahantsika aza neka mbola tsy fantatry ny raiko ny zara teo mbola tsy nilaza ninina tamin'ny mihitsy ka na nindray kokoa aza mbola tsy nahitanao saingy ataontsika lahara-pahamena nisy hotsika ao anoloan'izy ireo raha izay no tianao dadanay nge ka sarotiny be ihanyko asa zao izay mety ho fihetsy ny mahare an'izany ay ka tsy nianao re zany ka
Na i mama aza tsy mahafoy ahy. Zarana za angamba ho seliba foana. Fa efa maty angamba ny reninao? Ie. Ay, moa mbola tsy nitantarako an'lahy Tsy mbola niresaka an'izany sika saingy averinao matetika hoe ianao sy ny dadanao no miara-mipetraka. Indray mifanohitra amin'izany satria za sy mama no miara-mipetraka. Dada lasa nanaraka vehivavy hafa. Tena melona vadikely sy ny zanany ihany. Ny trano ipetrahanay amin'izao aho lovan'ny mama madiodio. Fa ao aloha ataovany sakafo fa variana teto sika nefa nafara ny reto efa tonga. Ia. Mazotoa misaotra dia ianao koa. Tera. Manao ina nga ianao zay? Mamita an'ireto sasavily reto ary maika ekena ny laokantsika atoandro sy hariva mantsy io avy eo. Mofo sy ny dobera atao sakafo maraina mba afaka avidiana ety amin'ny epicerie akaikikaiky ihany. Ka tsy zany ange tiako lazaina aminao fa hoe andeha hamonjy fivoriana amin'ilay fikambanana misy anahy e. Vetivety ihany ka raha hivoaka any mantsy ianao dia idio ihany ny trano dia ajanony ao amin'ny toerana ny lakile fa tsy fantatra mantsy izay tonga aloko. Fa dadany efa isana sakafo atoandro ihany? Isaoa ka. Tsy fantatra mantsy izay ora firavana ihany satria misy loha hevitra maro dinihana sy hotapahana ao. Kanefa mino aho fa tsy haritra pahavy ny tolakandro kosa aloha na dia hoe taraiky azy. Ka ndana ary fa sao dia ho tara fidirana eo e. Za mantsy mbola isolo akanjo vao andeha hivoaka any. Fa oma anaka. Ahoana dada? Misy zavatra mahalasa sainanao angano to tia hitateny firy ianao e. Amin'izay indray dia mitady tsy hahita intsony fa variana dia variana ery. Ka tsy maninona ka. Tsy marary ah. Za angamony teny taminao hoe marary. Fa inona ho any mampiasa sainanao? Tsy misy mampiasa saina ka. Ka ina moa ny heveriny dada ampiasa saina eo indray ary? Dia mbola samy manafinamiko ve ianao? Nefa dia raha ianao nahitanao masoandro no manontany anao fa tsy sanatria olo-kafa akory. Sa ianao matahotra no pediko? Tsy azoko. Inona nefa ny tsy ilazanao fa misy lehilahy miaraka aminao any ivelany ihany? Dada. Inona mampitsamboatra anao ka? Teraka talohanao nge izahay e. Ary lalana efa nilalovako io resam-pitiavana io. Fa efa hitany dada nga? Efa hitako tokoa. Ary dia manontany tena hoe ino ve no mba niantefan'ny safidinao tamin'ireo lehilahy be dia be eran-tany? Na dia ataoko hoe anatin'ny faritra manodidina antsika fotsiny aza. Fa maninanao kosa izy ka? Lehilahy miasa ange iny fa tsy pirenireny fotsiny akory e? Za tsy mahalala izay fiainany ihany ka. Fa indraindray ihany izy no hitako. No zany tsy mahalala izay tena fiainany fa endrika ivelany fantatro. Dia endrika ivelany ve no amaritana toetran'olona anankiray e? Ekeko hoe jolamboto izy na maditra araka ny fiheverany olona saingy tsy zany loatra izy. Fa fantatro amin'ny atsipriany ary ve nefa ny momba azy no dia efa latsa-pity amin'ny erity ianao e? Tsy amin'ny atsipriany ka. Fa hatramin'izay fotoana nirana izay dia tsapako ny fitiavany ahy. Vonina ny ampiakatra izy araka ny nambarany voatsela akory izay. Kanefa dia maditra izy ozy aminao. Ka eritrereto tsara aloha fa aza maikamaika amin'ny tokony mety io ve ianao fa lehilangy iny? Ka raha tsy tia avy izy, inona ny mahamaika azy ampiakatra aro ianao ka? Ka izay indrindra anie no mbola tsy mamatotra azy. Mitovy ihany nareo satria izy maikamaika ny ampiakatra anao ho vady. Ianao koa izao to tsy mitsalasala fa avy dia nanaiky. Ary tsy naray lamba raha vao azony tamin'ny fonao. Zany no dika efa samy tia izay. Ilaozako aloha ianao fa ho an'andray dezy mekanisien mpanamboatra moto ka. Ndeha haka azy aty hanamboatra an'ity skoteraka ity fa ino mantsy no tsy mba manahirana no mitondra azy.
dia toizantsika izay resaka izay raha riva eo ampisakafoana fa ianao izany mantsy toa ohatrany toa mahita valy foana. Fa tena tianao zany ny lehilahy be tatoazy be iny. Tiako izy ary mifankatia izay. Dia inona zany no andrasanao ka? Tsy misy, afa-tsy nivadianay. Iroso amin'ny sehatra ny fanambadiana ho fanajananareo ray aman-drenina ahitana masoandro sy ny metsotra ny tokantranonay. Efa nisaininao anefa ny mety ho vokatry ny fanapa-kevitrao. Efa nivonina izay mety ho vokany ary dada. Tena ratsapity amin'ilay tsy lambotiny mihitsy ane ianao zany. Mahavitanao nga iny bekavonely iny. Mifankatia izay. Ka ninona olana eo anoloanay dia resy zany rehefa eo ny fitiavana. Raha ny hevitra aloha dia tsotra. Tsara raha mifampizaha toetra aloha nareo vao miroso amin'ny dingana raha tsy maintsy hivady. Izay maharitra ihany anie mivadin'andriana raha anjarany ianareo na inona sakana dia tsy misy mahasakana anareo tsy hivady zany. Ela loatra zany dada. Izy efa vonina. Za koa efa ela ny andro ny fanapahan-keviny. Ka rehefa vonina ve zareo dia enao indray no anakana ny fitiavanay Za nge tsy niteny taminao hoe ajanony fa ahemotra ho aho. Anga izy ty tsy naikena ka hoe vonjevonjena. Sa matahotra ianao sao dia hoe hiova hevitra ilay efa nandriny ny fonao hatry ny ela. Ka za raza nisy vavalatsaka ny rosoana amin'ny fanambadiana dia dodina sy maika ery tokantrano. Sao sanatria ny maimay ho mamenaka ohatran'ny tavy mo fotsiny ka velona ny hoe tahak'izay. Tsy ataotao foana angela ho ampitenenana hoe mamaika ohatran'ny boka isoratra. Ka raha ny fahazoko ny tenin'ny dada dia tanjaka mihitsy ny tsy tianao satria jolaham-boty dia alanao na dia be fitiavana aza. Be fitiavana? Andeha atao hoe be fitiavana ary izy raha izay no manahirana ny sainao nefa aoka ho fantatrao tsara fa ny fanambadiana tsy iray volana akory fa mandra maty. Zao resaka ifanaovantsika izao koa aza ataonao ho tsy misy dikany fa any aoriana any rehefa tonga ao anatin'ny tokantrano ve ianao tsy tsakitsaky izay ho lazaiko Efa manomana andraranay izy zao ry dada. Dia ny fisehoana sy ny vodiondry zany. Avy eo indray manaraka ho azy ny ambiny. Aza matahotra dada fa vao vita ny fombafomba dia any amin'ny zareo any no mipetraka mandra-pahitanay trano. Arono inona moa zany ny asany mibandy lava sangy iny? Miasany amin'ny orinasa anankiray izay izy. Milamina ihany ilay izy satria tsy dia miasa firy izy kanefa ny karama ninoko fa mahavelona ihany. Raha izay mampanahy dada. Ka inona moa fa asevy makatia ary izy ary dinika an'izany raha tena tianao ary fa inona ny nampijanona anao? Tsy haiko fa tsy tehinana fotsiny ahy voky mbola aiza re zany vao manomboka ozy-kaina vao resaka kely ohatrany no mampifamalika ny hanina ny tsy hohanina. Aiza zany rehefa tezitra amin'sena hoe miakapofina ny avambady. Tanjaka, tsy ho vitanao zany anambady zany raha zao. Dia inona zany tianareo ataoko tadiavinareo hijanona ato foana zany. Za koa ange fa miasa raha ny famelomako ny zanak'olona amin'ny mampanaitaina be anareo ohatran'io Tsy vitanao azy zany. Mba talohanao ihany any ihana dia hoe tsy mitovy azy tsika sarotra aminao ny ala amin'izao toetranao tia revo zao ka sao dia hijaly ny zanak'olona. Eto azy ianao amin'ny firelina vao mody. Sady tsy misy hainao fa na ny manasa ny bahanao fetinao miasa aza mbola zany manasa an'izany. Kiny ny timbarara hainao. Tsy misy na dia hoe mandrehitra charbon aza. Ka raha misy fararian'ny vadinao, iza ny averinao andro ho sakafonareo? Za nge olona mikaramy mitady mpanampy izay dia milamina. Mora tokoa izy zany mitady mpanampy marina dia milamina. Zany no manam-pirofo fa tsy misy ninina hainao le manambady fa mahay maika any mpakatra zanak'olona miadana sy tsara pirina any amin'ny ray aman-dreniny fotsiny ianao. Raha tokony ho vitanao an-taniana vola. Tiako koa raha mbola hijanona eto anilako aloha ianao mbola tsy mahafoy anao ary tanjaka.
Tsy zany moa nykôzina hatramin'izay fa eo no mitatabe eo. Tsy misy zanak'olona azaka ny fofotoaka sy ny fofosigara isan'andro ohatran'ny ianao zany. Vehivavy no miteny aminao fa nampin'izany mifodinao alina. Izy nefa makobo tsara ny toetra ny bandy. Makobo tsara. Ka izy aza sa matoa miditra. Ka za efa manamaivana ny fahasahirananareo amin'ny fialako ato indray ve nibahana anareo? Ka ftia hitraitra sy kilalao amboamboarina ny anareo no nanjary fahazarana fa tsy nisy fandinihany. Aminareo dia voandray mandeha mity dia hoe mandramaty izay. Hevitrareo farany ary. Raha ny hevitro manokana no andrasanao dia tsy hamelanao hanambady izany Ha! Kanefa na anaiky nareo na tsy anaiky dia efa hevitra tapakarangany ana ka tsy azo niza sakanana tsony. Efa nivonina niseho any amin'ny ray aman-dreniny koa ary tsy maintsy hanambady andera. Andehanao tsara, tsy andehanao bandy, tsy maintsy manambady. Okey! Andao leso mandroso fa zao ny aty aminay Dado, misy vahiny Ha? Ndao, manosoa dia aza miafahafy dia mipetrapetraina ambony seza. Misaotra indrindra ray aman-dreny. Izy dada le olo tiako efa hitanao iny tanjaka no anarany. Eny tompoko. Dia izy kosa leso no eto araraiko Efa nahita hoe ty rasoko ty taiza dia oviana ary sao dia tsy zaharery ary na tsy zazitera ihany ko fa joba hafa no miaraka tamiko tamin'izany. Tsy maintsy anontany any dera zany ary manao lavazy toy servo azy mba hampadio tanteraka ny saina loko. Faly mahafantatra anao ny tenako rahabain'ny dera. Oay, dada ny dera mantsy. Nitoraka izany koa ry tanjaka. Hita amin'ny fomba fihetsiny fa tsy lamboty ilay zalahy iny ninonina filazany. Jereo ange zato fitafiny. Izao ve ny entin'eto anatrehako nefa atao hoe fionana voalohany. Ny fomba fiteny koa moa dia vakiana fotsiny. Ka andrasa aloha ka zava-pisotro sy tsakitsaky fa maina be izany resantsika izany ka. Misy zavatra tian-dasoko ty kôzina mihitsy fa tsy sa izy. Sa miandra ny dera ho lasa. Zany orsay fa mbola teo dera ka tsy sanany-tany anse Nisy fotoana se fa hitako niaraka tamin'ny dera. Zany ve? Mazana tokoa miaraka amin'ny foana aloha rehefa tsy miasa. Kanefa koa misy fotoana se hitako miaraka amin'ny vehivavy hafa. Za tsy anontany hoe inona ny se iny fa niara-ny tositosy sy ny fampitantana irina reo roa kely tamin'izany. Ndray andro izay koa nahita tovolahy nitovy tamin'ny se niaraka tamin'ny vehivavy hafa. Za koa tsy anontany hoe tena isay tokoa ve iny sa tsia. Dia iza le tovovavy fandraim-bava ny teniko. Rehefa vonony se ny ampiakatra ny dera dia tsy maninona fa omeko jodranonareo fa rehefa nentiny se any izy dia aoka ho izy ihany no tiavina sy ho tantanany se. Kanefa raha mbola tsy tapa-kevitra dia tsy maninona fa mbola afaka miverin-dalana. Tanjaka, eno aloha. Aiko fa makahala ny baininareo ohatran'ireny mpanendaka na ratsy fitondran-teny ireny rangany fandraisany ahy. Porofon'izany ireny resaka ny fanaovanay tany aminareo reny. Ianao moa tsy teo dia tsy nahitany nanaovany ahy. Ka na za koa aza nge mba nahazo teny marary hoe raha izy ny tianao dia ndana fa aza miverina ty tsony. Ohatra. Aza mitaraina koa raha sendra misy mahazo anao any. Anjarako manakana anao izy fa rehefa tsy anaiky ianao dia omeko tsodrano tsy ho azo tsampony. Ka inona moa zany tsy aloha dia n'izao dia faranana. Tsy kosa nahoana ianao no mifidy ny lohany kanefa matahotra ny masony toy izany.
Efa natomiko izao tantara izao ka tsy azontsika hiverenana intsony. Tsy azontsika hiverenana intsony saingy azontsika tapahana. Za ve no tianao sa ny raiko e? Za no hanambady anao, noho izany dia tsy maintsy manaiky izy. Ary rehefa tsy hanaiky izy dia za tsy maintsy miroso. Izy raha teo fa vonana any Metsodrano na Petsaram-belatsy aza. Dia arabaina ry izy roa fa naorina tokantrano ho lambana ka fato ny sarahany. Misaotra dada. Engany ianao ka ho ela velona dia efa natotra mijavo kely e. Indray arabaina zanako. Lehilahy lehibe ianao izao ka esory amin'izay no manao zazafanahy. Marita amin'ny tokantrano dia ho arahany zazalahy sy zazavavy. Etsanao roako sady ho fiheniko. Merci beaucoup maman. Eo ary. Ka iza zany zao nareo roa kely no hipetraka. Tsy maninona angena dia miray trano ato azy sika mandra-pahitanareo trano e. Ny tranontsika tsy mialon-jafy. Ka ho aiza moa izay? Ato ihany aloha izay mandra-pahitanay trano. Sahoana kiridera malalako. Tsy maninona mihitsy ka. Dia efa miomana zany ndry retsy ty amin'io zanako fa be sitrapo ange izy io e. Aza manary nareo fa hifankatia be zahay a. Zany e. Zany moa tanjaka. Reto ny akanjo fetinao miasa. Efa mipasohako daholo reto. Ny kiraro eo amin'ny fitoerandreo. Ay, tsara kosa zany ko. Misaotranao. Isolo akanjo kely aloha zany. Fa mifiry moa ianao zany no mirava rehefa hariva. Amin'ny enina ka. Fadiniko kely Misy fotoana miara-mirevy amin'ny bandy akamo vao mody. Hainao ihany fa mipiara-miasa zany efa havany. Fa na izany aza tsy tokony ho ataonao ambany zavatra mihitsy ny tokantranontsika ary tanjaka. Tsy teny aminao aho hoe aza miaraka amin'ny namanao ianao. Fa ho ka rehetra ho adinonao fa mila aheno zany satria ny tokantrano voalohany e. Otry. Ary toa mila vaniny be amiko anie ianao zany. Na tsy niteny an'izany azy ianao dia fantatro re zany. Satria olona nianatra na dia jolamboto aza fa tsy mpitaingina tamboho akory na renipireny reny tsy manaka tokony reny. Tsy miresaka izay asanao aka. Fa ny fiaina tokantranontsika no resako aminao mba ilany mahatsara araka ny tokony ho izy. Vao miandoha izy izao mantsy ka izay no mila hisoroana andreo mibahana rehetra tsy hahafahantsika miroso. Efa vita homana fa aleo andeha amin'izay. Zay fa rehefa tsy tafody amin'ny fito dia efa kopy ianao hoe taraiky miaraka amin'ny bandy akama izay mirevy a. Fa na izany aza mba hainao rehefa misy fiantraikany amin'ny fahasalamanao koa nge zany e. Ny fandriampahalemana raha teo efa tsy milamina ka mampitaintaina raha vao diso alina loatra. Bandy angeny ety e. Iza no verinao fasahany inona? Tanjaka. Sy ho katokana fotsiny dia efa ampy ampivorony ekipa rehetra. Iza no anaiky endahany eo e. I mamara teo efa zatra n'izany za mody alina izany. Za foana mantsy no manidy vavady. Endray ary. Tanjaka. Misy adinonao? Inona izay? Andray kosa e. No manoroka? Ay tokoa moa. Eo ary kia. Dia alina be toy ireny foana ve tanjaka io vao mody e. Aizaka zany ho fatitaintaina amin'ny lava eto. Amin'ny enina hariva moravaka amin'ny 7 alina farafahaingana vao miditra ny trano. Amin'izay indray raha tsy mamy dia mivimbina toka. Ny tsigara moa amin'izany dia ampake. Ena moa zany fa mila mizatra e. Raha valohany izy androany nefa tamin'ny 8 vao tonga tato an-trano. Izy aloha tsy dia mamo e. Fa
na zany aza mamofona toka sikara. Amin'izay indray tsy mba mahalala izay idiona izy sasa fa efa vokoana izy dia namonjy fandriana tory. Zao raha tenenina amin'izao dia ho tezitra fa izany hoe olona nianatra sy manana azy izany foana no mahaverimberiny. So mihitsy ny olana amin'ilay tsy dia nisy fotoana ny fampisahana toetra fa vao mifankatia kely dia nivady ihany ka. Ka rehefa tafaroboka vao hita daholo zoko le mambady rehetra izao. Tena ohatrany nanenina ihany ary nga nanambady an'ity sipitika. Aizaka sady be moral no tsy mitovy filenamiko mihitsy. Zao ilay joba sasany indray no manao ny fomba rehetra hiverenako aminy. I Priska zao tena tsapako hoe mbola tia ihany mahatonga azy anao an'ireny fihetsika ireny. Ifinaritra moa dia tsy menatra mihitsy kala miteny aho hoe zarao iny sipa mampome iny fa zaho eto mbola vonona. Izy mantsy nanatrika ny vodondronay. Ivina moa i mitsotra sady endriendry sady manja no pikana. Sarotra amiko ny anary azy. Tena mahakaka ihany aloha hoe fananenina marina ary no avetrany tena mpiakatra ny disipity fa tsy nisafidy tsara aloha. Tiziko tsy hoe manja ohatran'ny inona na mba manan-karena toy ny ahoana fa dia hoe dera fotsiny ny anarany. Zao tokoa le hoe sady tsy bikany tsy endrika fa vehivavy fotsiny. Allô? Ah, dia ahoana ilay tsy bainina? Kozy ve? Vetivety ary fa tamy aho. Ok, sûr. Mba aloary kely ange chérie le vary eo fa ohatry ny efa ritra izy izany sao dia ho may ao. Ataovy amin'ilay spera mangamanga kely iny dia mba finosy amin'ilay lamba marron eo ambony table manger ao fa za manadio trano sady ny tanako misavoka. So dia mba efa hitapy ary ty ianao ty. Aiza koa nisy lehilahy andoatra vary zany e. Anjara ny vehivavy zany ka tsy tokony anterana aminay lehilahy mihitsy. Ka fifanampiana ny fiainana tanjaka. Tsy misy hoe ambehivavy na an-dehilahy rehefa afaka manao. Na mampiritra na mandro sakafo dia afaka ataony rehetra izany satria sady fahadiovana iraisana no sakafo iaraha-mihinana. Karaha zavatra ohatran'izany tsy vitanao fa iandrasana dia tokony mbola nianatra raha tany amin'ny ray aman-dreninao aloha ianao vao nipingapingana anambady ahy e. Fa tsy za mihitsy no asainao manao an'izay tsy tokony ataoko. Za natao amin'ny mama aza tsy nampanaoviny ninina mihitsy maika koa fa efa niantso ao teo ny akamako fa misy fivoriana amin'ilay maty sy ataonay amin'ny lahady. Namana indray izany no ambony tokantrano. Amin'izay dia zavatra mbola amin'ny herinandro. Mandoatra ny varitsika mba asaiko ataonao minitra vitsy nefa dia za indray no lazaina fa tokony mbola tsy nanambady rehefa tsy mahay raharaha. Dia inona no tianao lazaina? Azafady ianao rangaha andehanako fa beka afara betso. Efa miandry ihany ekipako fa tsy andany pilina amin'izany Eny ary. Aleo anasa tanana dia andoatra an'izay aloha fa may ao ny vilany. Azafady naniraka anao ary raha izay no mampiritona anao ohatran'io e. Miala tsiny. Ordera! Andro maraina io dia tsy mahalala ny tokony atao. Ny tokotany ao hatry nahatonga avy teto mbola tsy nifafa. Saza indray ny andrasandrianao an'izany. Ao fa ataoko re. Mbola nanondraka voninkazo fa rehefa avy eo ataoko. Dia rehefa manao koa tsy vitany mamafa ihany fa mba tapo koa ireo bozaka lava eraky ny tokotany ireo. Moa rehefa bozaka tsy ilaina soroy amin'ny angady ialany fa mahabe moka fotsiny. Ao amin'ny sota ambany feno korotanao ny angady. Inona daholo re izany asa be mbola ho ataoko izany. Izany efa saika hoe anasa lamba fa ny lamba ny tanjaka mbola tsy nisasa nandritry ny herinandro. Ary
toilozana mena hena indray fa tsy avy trano dia atomboka efanao aka oe saika adiniko ny toalety iraisana koa re tsy tia mila diovina isan'andro fa tsy endrasana zay fa masotondry fa anaraka série amin'ny télé avy efa mandeha zay le iziko iheny ary Monsieur Edouard, soa ianao fa hitako. Madame Charline, ahoana ny anao zay? Le zanaka-reo ange ao ry Edouard ka tsy misy ninina hainy. Aizako izany indray le andrasana anao an'izao rehetrarehetra izao. Tsy mba nizarinaareo anao raharaha mihitsy angamba izy iny tany an-tranonareo tany fa dia zatra ny adan-dratsiko. Tena manao raharaha izy ka. Zany? Zahay raha teo tsy manana mpanampy an-trano ka iza no heverinao hoe nahandro ny sakafonay hatrizay. Sy no hoe nikarakara ny tokantranonay raha tsy izay mianaka ihany ny fanampy. Ka tsy vitan'izany ange fa be famalina tsiraitra kisoka koa ny ianao e. Ary tsy za ihany fa nahitanjaka vadiny koa aza vingavingainy sy ataonao ohatran'ireny zazakely ireny. Fa tsy mba voanatra reo mihitsy anga izy iny. Zao no ataoko anao Ramatoa. Efa lasanareo any ny zanako. Efa lasanareo any ny zanako noho ny fitiavan'ny zanako ao azy tsy azo fefena. No zany adidinareo izy fa ny ahy efa vita. Mora mirainao eringa izy zany Monsieur Edouard e. Sady tena tsy misy dikany aminao mihitsy zany no maha-olona anay mianaka. Ka inona ary zany no tianao atao e? Averinareo aty amiko ny zanako fa tsy mety aminareo. Nefa ny fisehoana sy ny vodiondry vao roa volana izay raha nisy. Sady an'zareo mivady any izany fa tsy misy idirantsika ray aman-dreny. Ny fitsabahan'ny ray aman-dreniny amin'ny tokantranony zanany ihany no mahatonga ny mpivady hisaraka. Aoka ho fantatrao zany. Ka raha mbola ao an-tranoko no milafika dia mahatsiaro manana didy ahy. Zanako koa ny vadiny zanako dia raisiny andraikitra fa asa zatra mialangalana. Matoa izy madama nandena nambady dia efa lehibe izy zay tsy zaza tsony. Efa vita ny afa asisa. Efa lasanareo izy ka zay anaovanareo azy ihany. Eny ary ho tsaroanao zay teninao zay. Manao resaka tsena nitsika zany aleo angamba angatadalana e. Sitrapony zareo roa zany ka aleo zareo ihany ny andamina izay mikorotanao hoe ny anjaranao reny dia mitazana. Zay. Dia tsy nisasanao indray zany le akanjo maintimainty Lacoste iny? Ka tsy vitako aminao. Saika nasa ihany ao maly fa reraka loatra dia tsy vitako. Ny tapakandro tontolo any soroka bozaka sady namafatokontany fa lava loatra izy tao sady efa ela tsy nifafa. Vita zay dia nanadio ny douche sy ny WC tao hatramin'ny bain tao amin'ny toaleta. Ny sakafo anefa tsy maintsy andrahoana sy jerijerena etsy efa-tsefany iny. Tongotrombo koa moa nandrahoana dia ela vao masaka. Ka na inona asa na inona ataonao ny akanjoko fetoko miasa indray ve no ajanonao kosa? Ka mbola misy madio re ao Misy an'ilay t-shirt anao mainty iny ao efa voasasa raha loko mainty no tsy foinao. Ndeo pasoako mantsy raha tsy maintsy anaovanao le izy. Tsy mandry an'izany efa maika. Reo kiraro sy akanjo mivangongo ao anaty bakalan izay efa natokako reo koa mila madio reo alohan'ny atongavako miasa. Renao ve zany? Henoko ka. Zao dia tsy maintsy ty loko mavokely ty zany no tsy maintsy anaovana na dia tsy reveko aza. Tsy andriny dia te anao mbola tsy mangotraka koa. Aleo no mofo efa misy dobera sy tatelo no etiko. Zay fa lasa. Tanjaka. Inona? Adinao nanoroka? Ndeha aloha miborosy nify dia ao trano ny vava. Hogoa ny volo fa sady tsy mahate hijery no tsy mampite hanoroka. Aleo aloha isasa tokoa vao misakafo maraina fa misaondraondra loatra tokoa ka nipoziko ka mampatahotra zaza sy mampandositra trano lehibe ka. Ondry, ary fa nahoana moa dia mifanitsaka fotsiny ohatran'izany ry anina. Sady efa tsy miarahapy tony mbola manitsaka mbola velona. Sauvage. Azafady fa tena maika etsena ny laokanay ataondra dia tsy nahitanao. Inona koa ny zany eo? Vatan'olona be zao ka hoe tsy nahita. Sa tsy misy dikany koa amindry? Tsy izany mihitsy ka.
Manahoana mama, dia azafady indrindra re. Ary rehefa andeha ho any re dia mba hitondray kokombrany aloha anaovako lasary dia ampy tongolo sy voatabia koa. Dia aingana fa tsy lozana mampidera tare ratsy eraky ny lalana any Ary aiza ny vola hitondrana ny zavatra nafaranao? Dre, dia sandry no nitaky vola avy antitra ity. Mbola ny zanako mamelona ny tonoko izay vola kely evidianana kokombra sy tongolo sy voatabia dia tsy mahamenatra andriny no nitaky an'izany. Iheny ary ao fa evidianako ianao ary lasa aloha. Kandao amin'izay ary tsika hisakafo raha iso sezanao fa niandranao mihitsy andro any hoe mba hiara hisakafo amiko. Efa ela mantsy tsika nitsindray latabatra rehefa misakafo hariva no ianao halina be vao mody. Indraindray koa tsy misakafo fa avy dia matory. Ka eo ary aloha tsika hivavaka. Oka aloha. Fa misy inona? Fa ino tony zavatra ataonao laoko tony? Torony mazava alina azo anasana tare? Ka leo menaka dia nataoko ronindrony mihitsy androany arivako. Rehefa alina ohatro koa ilaina ny sakafo maivana mba tsy handreraka ny vavony ny fandevonana azy. Fa tsy ampy hividiananao loaka nga ny vola nomeko anao dia izao no ataonao loaka? Na izao fotsiny aza dia efa tsy mampite hihinan-kanina. Aza gaga ianao raha avy hatrany dia matory ary rehefa tonga isan-kalina. Na ireny karazana anana ireny aza tsy tokony hiditra amin'ny vilanitsika mihitsy. Izay sy mamara teo fa zatra laoka mendimendy saosisosy fa tsy gara-do be ohatran'izao. Ay, azafady ary re. Ao fa ezaka. Kanefa ny anana sy ny legioma ne mahasalama Ka tsy ety izany fa any aminareo Ampiarahana voankazo koa fa tena manome hery be mihitsy. Efa ty ianao zao. Zay fombanareo any ajanony any. Mora mbola tianao tohizana dia ndehana amin'ny verina any Ay, azafady re raha nanoananao ny teniko mba miteny fotsiny Ka eo amin'izay ary tsika hivavaka Za angamba tsy avoka. Mahazo teo ianao fa malaiko mana. Tenao ny teniko teo ve no mahatonga anao ana ohatr'izany Ifonana re. Tsy izany rehefa malaina mihitsy Sa tianao tezitra indray zany? Anka. Avy dia hisakafo zany fa afaka mamonjy ny fandrinao ianao. Zay. Fa nahoana ny terenao atory avy hatrany Sa tezasamboka anao? Tompo, inona loatra no mahazo ambadiko? Fa na zaza tsy mahazo an'izao fihetsika ataony amiko izao. Tanjako, inona izao no tianao atao? Ndeha isaika aloha. Mahazo teo ianao. Fa maninona moa zany tsika raha miray lakozia? Inona? Aiza ka olona anankitelo kely kanefa mitsitokotoko. Iza no iraitra amin'ny vadinao? Eto aza tsy mahamenatra azy ny maniraka. Maika hiara-petraka aminy. Zao koa afaka mahandro an'izay tiako no afaka mitsitsy tsara fa tsy mirobaroba oatra azy. Ianao ary mifofotra sy misasatra mamelona azy. Nefa izy ato mihinjaka oatra ny voalavo maty saka. Misy tianao ambara amiko momba ny dera? Inona dela zao ary? Manomboka mankaleo any vadinao ry Tanjaka. Raha izay ataony tsy rarahako loatra. Fa ny tsy zakako dia ny famingavingany ary ny niteraka anao vadiny. Ny any fahendreko sy ny fananjako tena mahalehibe fotsy volo ahy dia ny fahanginako. Fa inona nefa le tena olana Tsy tiako fotsiny izy dia izay ambodiny tafody-janak'ondro moderna ny ianao. Mody hoe anjely nefa misy tandroka. Mama, tsory amiko izay hitanao fa hafahafa momba ny dera re. Rehefa ianao mandeha miasa dia tsy mitsahatra ny ianao vavy mivoaka ivelan'ny tamboho any. Misy fotoana mivoaka maraina dia mody hariva. Indraindray aza moa manoatra ny namboly vola fa tsy sasatry ny metsena. Ny paozy mivoaka any amin'izany io zanaka amin'ny isitra io. Narad zany dia mizidy amin'ny akanjo mampidera ny nofokena amin'ny tampihavanany. Dia tsy fantatrao ve hoe inona ny antony mahatonga azy anao an'izany? Ohatry? Ny mahagaga mantsy dia izay vola omeko azy dia voatsinjarany avokoa. Misy ambom-bava mihitsy aza indraindray.
Ary ny fahalalako azy dia tsy mivoaka ato mihitsy izy akoatra ny hoe mihetsena na misy ilana azy any ivelany any. Dia tsy alefa lavitra ihany ny saina hoe aiza izy izany no mahita vola dia inona koa no mamendimendy azy any ivelany any. Ianao ary no misasatra ho an'ny tokantranonao mba hoe ahatsara no avinareo. Nefa izy tsy menatra mitatitra an'izany any ivelany any. Mba tsy ilazako hoe ianao no mamelona ny rafilanao. Mama! Tanjaka! Airato ny masonao fa zajamba ny fihetsaram-belatsia. Inona ny tsy nilazaiko talohan'ny rarahanareo e? Zao ity izy mbola tsy nanisa taona akory dia efa izany ny toetrany. Tsy hoe tsy fitiavana ny fa mahazanako anao dia adidiko izany. Tsy ny hoe tsy raisako trano amin'io ihany ny tsy tiako, fa na ny mahita ny salovany aza. Afaka didy aho fa hanao ny fanapahan-kevitra fa raha i Charline dia tsy hisokatra amin'ny dera vadinao velively. Vavy adala. Nahoana dia mamelaka fotsiny tsy misy na dia fanazavana azy ianao e. Dia mbola be famaliana ihany. Ka tsy azoko tanjaka. Inona ndratsy vitako? Mahakaiza ianao rehefa mandeha miasa ny tontolo andro. Dia vola aviaizany any anjehanao lamaody entina mivoaka imôlamôlana any ivelany io tamboho io any. Ary ny tena tsy zakako dia ny famingavinganao ny reniko nahitako masoandro. So dia tsy fantatrao ary fa tsy olona ratsy iny. Ary raha tsy izy dia mpangataka teny an-dalana angamba na mpirenireny fa tsy anasa ohatr'izao. Ay, ka ny renao ny tantaran'izany. Ahoana ho inona izany e? Ny fanontaniako valiana, mila valiny mazava. Inona no avaliko anao amin'izany eo tsony e? Tsy efa tsara lahatry ny reninao ve ny fiampangana? Ny reninao ny tsy mazava amiko fa za kosa nefa dia mitondra azy ho toy ny reny izay tsy nananako hatr'izay. Mbola tanao ihany ny manaratsy azy eto masy eto. Vehivavy tsy misy ilana azy. Eny e, manaika. Ny reninao no inonao teny kokoa noho izavatinao. Kanefa ako fantatrao fa ny fiaina tokantrano izany tsy misy nizavaka miditra akoatra n'izay ilany mpivady fanampiana. Ka zavao ary! Makaiza foana ianao? Dia inona amin'ny mahavarinanao any ivelany any? Mba tsy ilazako hoe iza. Dia aiza ianao no mahita vola? Ay, eny ary. Mihetsena no alehako any ivelany any. Rehefa azoko izay ilaiko dia mody avy hatrany aho. Mazava arak'izany fa tsy misy ninina toka akoatra ny mihetsena any ivelany any. Ary izay vola petraka ao dia izay ny tsinjaraiko. Ny reninao mahay mampitombo resaka sy entin'ny fankalana ahy. Nao raha teo moa efa zatra mikasy tanana ahy. Manomboka an'io aho dia anara-maso tanteraka ny ataonao. Tsy maninona na anakaraha-makolo lasa. Fa azo atao tratrako fa tsy tanjaka tsony no hitanao amin'izay fa izaho efa alohana dala. Mampitandry raha zay. Manao ny data? Tonga hitaraina sa hitatara olana? Andray. Raha zany no antondia dia avy hatrany dia miverena fa leo aho. Talohan'ny rosonao anie efa nananatra anao ahy. Kanjo ianao moa no mafy loha dia ho ia hoe ereto fa sitrapony ianao. Eny ary. Tsy hitatara olana akory fa saika mangisitsidika anao fotsiny. Salama tsara ka. Ary ny vadinao nakaiza? Sahirana amin'ny asany any izy dia tsy afaka ry dada. Rehefa hoe salama dia efa ataovy ampy anao izay. Dia anavonjeo ny tokantranonao fa sao aneno eo ny akolambotra ao. Indrindra mahalala hoe nitsidika any ny tsy nahitany anao tao. Ary raha azo atao dia aza mandehandeha foana aty ianao sao hanahirana amin'ny vadinao. Dia tsy mba handroso akory ve? Mino fa mbola lasa niasa zao ny vadinao amin'izao dia izay no nahatonga anao aty e. Kanefa na zany aza adinoina fa mbola ao i Charline rafozanao. Adidiko no mitsidika anao amin'ny marako ianao sady zoko ry dada. Dia raha Ekeko ary. Andeha. Mandra-piao ny dada dia mampamangy. Andraso kely eo arô kiry finaritra fa hikiky lasy itsy apititsy.
Aleo ividianako azy vetivety dia avy eo sady mandetsika ny mihinana. Mahafana loatra koa ilay andro tsinona. Ary variana be nge sy izany sa tsy mahita mihitsy, sa mody tsy te halala? Hoay marina. Azafady fa maika koa. Maika? Maika ho aiza hono zato izy, amonjy tokantrano sa... Ividy zavatra etsy fotsiny aka. Zany hoe tsy niasa zany? No dia aloha izay teo dia mba nanam-potoana kely ividianana zavatra ato. Ka manao ahoana rony zany tokantranonareo zany? Milamina ka. Ianao ange afaka makany mijery raha mazoto e. Rehefa hoe milamina dia ampy azy zay ka. Fa ny angatahako amin'izay fotsiny dia aza-pijaliany ny zanako iny na dia mafy loha aza indraindray. Aiko mantsy fa misy zavatra fenony se aminy sy tsy mbola fantany momba ase. Somary maimaika io Ramose. Raha ohatra ka mbola misy tianao ambara dia ny tsara amintsika ngamba maka fotoana malalaka tsara ifanazavana. Tsy ilainy zany e. Tsy avy tsara ny vadiny se. Zay ihany. Veloma dia mampamangany aminy ihany e. Ranga mampimehibetsa. Malahelo anjana no nisy dia mba mampitandrina nefa izy aza tsy mijery azy akory. Ary hitany ary ve aloha izay finahitra ilay niaraka teo e. Nefa nafatany koa aza tsy koaranga zany fa mandeha ny zio hoe izy rainy aza tsy mirara aziko. Eny koa ve mo hitantaran'izany amin'janany? Raha tsy izany dia adalana ny azy mba miareti-po anjanany vavitokany eny. Mazoto mivoaboaka mihitsy ange raha matoa kely izany e. Inona ny tianao atongavana? Tsy misy ka. Dia faly zany ianao zao fa tafitanao tamin'ny zanakao mifanasoketana. Iza no nilaza avy izany nampiadinareo? Taoko ity ny ataondry efa tsy takona fenina hitam-bahoaka. Hitanjaka ny vahan'andrilangy amin'ny fandangolangona. Kanefa dia joroka aminao fa sary-piaro amiko loatra ny zanakao. Ka izay mieritreritra ny ampisaraka anay dia ho tapidalaka le taka ny sokona nanamibata eo foana. Dia aza taitra fa atsoatsindry amerina n'izany teny izany eo imasoko e. Fantatsindry fa tiandry loatra ny zanako dia sandry ny manitsakitsaka azy hatrany an-tampon-doha. Fa tsy ianao akory mitantara tsanga tsy hamanorana entina ampisarana anay. Lazaina ho azy fa mazoto mivoaka ny ivelany ihany e. Sady misy mpamatsy voly e. Izay tsindrinao akolaka fa misy lehilahy miaraka amiko mihitsy aza. Mipaosiko amin'izany tantarainao any fa hoe mianjaka sy tsy mahalala menatra. Tsy misy koa ny mahasariliana raha ny toetran'olona ny taafiko e. Izay rehetra tsy mahalala dia ampahafantariko tsara azy ny mampiavaka na ny anarako fotsiny aza. Izany rehetra tia ny Charline avy any tsara tanàna aminy Kanefa raha tsy iova ianao dia morik'olona ny afiaranao. Toetra ratsy vakiroaka ka ny tsara dia lana dia mbola tsy mihitatra e. Mbola aiza nefa ny azo andry e. Mbola voafampidirany zany fa ho avy ny tena votoaty ny alohan'ny famaranana. Ary aleny teo anatin'ity lohandry ity fa tsy tiako mbola nambady ny zanako. Saingy noho indry dia na izaza adininy tanteraka. Indriny nandrombaka ny fitiavany azy nafindra ny tany amin'ny daholo. Kanefa izy tsy maintsy hanambady satria ianao tsy afaka hanambady azy. Io vavandriny petsopetsona ratsy io vakivaky foana rehefa tsy voafehy ny zanako no ampifamitorandry Tsy teny tsony e. Ary miangavy anao aty hibahana ny lalako hidirako ny varavarany tranonay azafady. Tranonay anga? Tsy misy andry eto na biriky taniray aza ka tsy ilaiko miteniteny foana fananana eo. Azafady ianao ray aman-dreny hidirako ao anefitra mivady izay tranonao ary. Anarany ndray tsy nareo no mba manan-karena nefa na dia tapa-panjaitra ray aza tsy natolotry ny rainareoko. Hany ka izay vola tokony ho azoko isam-bolana lasa mipitika any amindry. Ary alaiko mandefa na ny fanatritava amindry aza makarary maso. Domo fotsiny sady nangariany mbola nitsango ny kirariko voalasa izy. Fa raha tsy tsaina toy inona loatra reny dia manao toetra tsy voafito ireny. Samy mampalahelo ara-tsaina daholo reto na ny vadiko
azoko nandraofozako nandraiko. Latsaka Katerina ty. Saingy tsy afaka niverina tsony. Inona indray izany vavabe nataonao tamin'ny mamy zany? Tsy voaviana akory any nampitandrina anao tsy hanao teny marary azy. Nefa vao tsy eo de efa mamatrapatra ery ianao amin'ny fanaratsiana azy. Sady tsy miarahaba azy ianao no mbola mahavita mikasy tanana azy ihany koa. Andray, Amizay raha nalatsalatsa sesoeso zany. de maninona nefa raha mba manontany aloha ianao vao mienga ny tanany. Efa fahazaranao mihitsy mikasy tanana io mantsy. Ndrenao foana no inonao teny. Fa zana nazava sa de tsy anana ny marina mihitsy. Lazainao fa mandainga indray zany mama. Tsy mandainga izy ka. Fa sady mampitombo no mampiady mpivady. Efa kapokany mihitsy io mandrisika anao ankalahy io. Tsy mandainga zany mama. Olon-dehibe izy ary mahay manavaka ny ambodisy zanak'ondry. Efa ela ny nalalako azy ary mamataloha ihany no hitako ankehitriny. Hitanao zany, ndreninao aloha voazaha. Ka rehefa izy mitenina tsy misy profosa de marina foana aminao. Fa za kosa na nazava-teny lava be aza tsy maharesy ny renao mihitsy aho. Raha tena tia ahy ianao tanjaka de ndotsika hiala ato ah. Tsy misy hevitra ambadika zany fa fitiavako anao sy ny tokantrantsika. Hiala ato de ho aiza? Anofatrano amin'ny ohatrinona? Ianao aza tsy miasa ka ny karamako indray no lanina amin'izany. Afaka miasa ka. Hitady asa de tsy nzaraintsika ny hofatrano sy ny kojakoja ilaina andavanandro. Ka na tsy petraka ato sika tsy tiako ianao sy mama tsy vakazo zany e. Inona moa tsy ataoko mba hampifanakaiky ny fonay e. Saingy izany indray ny toa adala araka ny fiheverany an'izany. Efa ataoko daholo ny raha rehetra ato. Ny fitaovana iraisana efa kojakojaiko sy ataoko amin'ny toerany tsara. Saingy ny lafiratsin-javatra foana no hitany. Tsy misy aza mofo roniko. Voadiniana ny teninao e. Fa na izany aza tsy tokony hamaly azy ianao na de litera aza. Reniko iny de reninao koa. Ary tsarovy ao tsainao mandrakariva fa azy ty tranonena antsika ty. Izy natoy izao ah. Fa ilozako aloha anao fa mbola monjy pro ah. Fa ho aiza amin'ity andro efa hariva ianao e. Vao eo ny tonga avy niasa de andeha indray e. Tsy malala vizana mihitsy. Zaza sakatsakananao amin'izay tiako atao mihitsy ah. Oko fantatrao tsara fa tsy hoe vadinao akory de za indray no tadiavinao anaraka izay teneninao. Azafady, lany lohan'ny vavy. Ary mba endeanako fa maika. Andray, manosika fotsiny. De tsy sakafo koa zany. Ataovy tsara fonao ny variko fa mody eo ihany. Mbola hiasa rapitso ka tsy maintsy mody anio alina na firy na firy. Zay fa lasa. Alelo andro sakafo ka. Iny vetsy amin'ny firy indray vao tonga eo. Ny fahamamona miditra moa efa tsy ferana tsony. Ato an-trano moa zany de tsy mba misy fiainam-bavaka na de lendre mandesa-kerinandro makany am-piangonana aza fa de samy maka ho azy eny. Bado firy bado lomado dora teto fa zao ty vao mody malala maboko. Sa misy bady miaraka aminao de mbola mitady lalana ivoanina reo. Tsy marina zany tanjaka. Zarery no ato. Ary nitady iritsolovako lalana na elaela fa mahizina be. Ndao mandroso fa manjary manako tabany hafa e. Andraso aloha alaiky ny sakafonao fa avy de mahazo seza. Milay kosa aloha irevo teo iny ah. Ho apy tsy te hody mihitsy. Raha tsy niasa aloha raha de made nitohizana mandra maraina iny. Sady manja koa le jobanetany zalahy teo reny. Tendra le kala boribory kely iny tena. Tsona le zany izy manja.
sady mampite anao ndray mbava. Tia ny vary ihany fa aza be rediredy eo tsy menatra akory Tomasiko mitanisan'ny vehivavinao ianao. Ka ianao koa nge tsy manja noho izany. Tsy manja ka fa tianao fotsiny. Masoko ve mandrosa ino te arosonao aty? Ha? Fa tsy misy afa-tsy atody na trondro frity zany ato anatin'ity trano ity. Tsy maraina na tsy hariva fa zany foana no miverimberina ato. Ianao anefa tsy manao ninina fa tsy metsena de mahandro. Mazava. Ay, izay no mahatonga anao imolamola any ivelany any. Ny vola omeko anao laninao amin'ny lamody andrina sipa sy tarihana bandy any ivelany any. Tanjaka, tsy misy an'izany. Mandreraka. Ianao milaza fa atody sena na trondro miendiendy no tena tianao de izay nge no mahatonga anao loka ohatran'izany foana. Na zaza nge leo ihany saingy mandevitra Diso zany diso. Jereo ange mipôzinao amin'ity kilaoty tapaka ity Tsy tiako mahita anao manao ohatran'izao Niana soloa rehefa tsy tiako. Akanjo mandry re io Tsy nentiko nivoaka akory fa nentiko natory fotsiny. Kanefa rehefa tsy mety anao dia aleo fa hosoloako avy hatrany ary. Tena tsy misy zavatra marina mihitsy veranga ato tanàna. Fipavendrana betsy. Mbola mamy ianao ka na ny sainao aza tsy mipetraka tsara amin'ny toerana ngamba fa ndana aloha matory dia rehefa misava miresaka tsika Za na mamo aza ny saiko mbola ho tsara. Tenao sy ny reninao zany mitovy aretina raha izany. Toetra ratsy mamoetra ny nareo menakavy. Ka ratsy roa na ina anaranaka. Ary aza be famalina. Marary ange zany tazake. Tsy malala diso fa ny maro foana. Zao no inoko fa mitombona avokoa izay voalaza mama tamiko rehetra rariny izy raha nao an'izay tonga sainanao. Ny fanapahan-kevitro farany koa dia tsy miala ato tsika. Tsy miala eto amin'ireny koa fa rehefa tsy tamana mahazo mandeha. Dia miverena ny amin'ny rainao raha andray anao any koa izy. Satria fantatrao fa tsy draky dada nanambadiako anao dia izany mahatonga anao hiteny an'izany. Ohatray tokoa raha ny haino izay teneny dia tsy mba mangamangana sy mitondra irifiry ohatran'izao. Kanefa ako fantatrao fa noho ianao no antony iretako izay tsy zakako ato. Miandro ny fiovanao ary mbola manantena na ho ela na ho aingana. Zaho aty tratra foany. Ny vaty mpamono tsy mitsiky. Ny ray mandata tsy miaino Ny rafozana tsy tia sady ratsy toetra. Angamba raha ho faty koa tsy hisy mpitomany akory. Ratsy saina rangano bainareo point. Ratsy saina ndraiko. Ratsy saina ndraiko. Fandrenao kosa efa mpamosavy avy razana. Loko faty matiko tia miova ndreniko no ty aiza meno ohatr'izany. Ino foana ny soketaina nefa ty jolaham-bavy miridiridy amin'ny ajejona. Fantany daholo mantsy izay ataonyity dia izay no anaratsy ny ty azy isak'izay mihetsika. Mitady amin'ny maty. Loko faty Bahoaka rehetra tanjaka fa manaitra manodidina. Alina an'izao Mizaha loatra. Tsy milaka tena tsy afaka miboko androany. Vola meko tena zany lany tena mipapasosy tena nivelany andolo. Ndreniko ny tsiratsaraina lava ohatr'izao. Bahoaka re zay. Zao koa dia tsy asiana dikany fa dia ampirafesina. Tsy meno an'izay lazaiko fa mafy loha dia ho hitanao tsara fa tena mangany ianao vao avelako eto androany. Za nge mamy fa mbola matanjaka. Zay no mahatanjaka.
so much ianao mihevitra fa mamoa dia azonao anaovana izay tianao atao a. Vakoloko tanjaka marara kay Vera ahoana izay tompoko? Mba hoeto kely aty nge le telefoniko ambony table de nuit eo azafady. Ary mba haingany Eny tompoko? Sy mamelona na mijery fa aterina fotsiny a. Tandre so mijerijery eo a. Mifiry marina moa sao e. Andraso raha ngajereko amin'ity telefony ity fa sy mijery lera koa ve aninona. Amlevatra sasa maraina ka izao. Mesage tsy napoisiko. Inona ny voalaza ato? Mba haingana rehefa misy olona mitady amaika nge iny. Efa akaiky re. Nanakory ny alina radero? Tsy miresaka aminao ahy. Ndry? Tao mangamangana sy maradratra re zato izy e? Tsy haiko tsony hoe tokony alahelo asa tokony ho faly. Mialatsina kefa ny atanjaka efa zatra ny kotrana. Zay no mahatonga azy ianao andrio sac de sable. Za koa nge efa niteny andry e. Hitandry tsara izy zao. Azafady ianao andehanako fa maika. Mety ihany nanaovany tanjaka andry ohatr' zao ka. Io tare ratsy io no ireareana ny ivelany ihany. Zao vo. Tsy sa mampisehoseho vatana tsony fa mibonoka hatrany an-doka hatrany an-tongotra fa vo mafy angamba. Tsy dia famaly aminao ahy e. Rehefa mba mitsotra aminao ahy dia araroty fa mbola ho avy ny andro andady ladizanao eto anatrehako. Azafady. Za ve no andady lady eo anatrehany? Andraso anirinifiny koa. Tsaronao zany teninao zany ka hitomany ianao indray androany. Adala? Zendry ve no ampitomany a? Aleo aloha hiposaka avy any andrefana retsy tia ny masoandro a. Za hatrizay niezaka ny mba nitondra ho tondra fozako. Natondreniko mihitsy aza. Singenao moa fatrapakala dia azo omenao tsiniko ny foko raha ho maizina aminao. Tsy misy rarahiko andrina dia kely azy. Mba hafahafa koa ny safidindry tanjaka ireny ny tiva zimba vavy ohatran'izao ka. Jereo ty izy fa dia tapakaponga. Ary aza mitanandranandrana ohatran'io koa fa mahatsiravina ny mahita ny lavakorindry ohatran'ny tunnel. Ny molotra amin'izany azo endasina atao kitoza. Ary nde koa mandeha any dia efa omany ny saina sy ny vatana hijaly raha riva mifatongava ny tanjaka e. Mbola aiza? Raha matotso vanina. Inona hoe? Ndeha tadianina ho ahy e. Azafady raha matokely. Mba afaka mipetraka eto avy azafady. Fa izy ianao? Aza maika ny ahafantatra akory. Zava-dehibe ny ahalalana fa ho fantatra miandalana eny foana. Tena marina miandry olona. Fanao fotoana izay ary toerana efa voatokana no irahanay. Izay no mahatonga ny latabatra ity tsy misy afa-tsy seza roa mifanatrika dia anasy an'ilay olona andrasako. Dia izay ihany. Efa fantatro ka? Tsy azoko. Fa izy ianao e. Toa hafahafa. Zany mila fantatro fa ilay olona andrasanao raha matokely a. Tena mistera ka. Raha azonao atao dia mba mifindray ianao azafady fa aleo angina rereto mandra-pahatongany.
Na ny fijery ny afa-tsika aza mahazadaka hatrany mpitazana amin'ity ianao sady manao capuchon no kifonofony be ty. Tsy aritrela rira matokely vina. Fa izy ianao dia inona ny tanjonao e? Za tsy mahalala anao nefa ahoana ny nahalalanao ny anarako? Hitako tamin'ny alala mesazy. Vina no anaram-pandefa fa tsontsoloiny hoe mahalalako na vadiko. Izay ny lasa fa ty amin'ny restaurant mahazatra katim-bahoaka ny fotoana amin'ny 7 ora tsy diso. Fa ianao kosa tonga aloha. Manao akanjo ambony miloko mavokely sy cargo volontany ny ambany ary kirarinaiko fotsifotsy le nividin'le olontianao voaingana izay andrasanao eto. Amin'ny 7 ny fotoana anareo eto fa izy kosa tamin'ny 5 maraina dia efa niala tao an-trano. Tsy mahalasa saina anao ve izany madama mahafatifaty hoe taiza izy taoriana ny tamin'ny 5? Ny tena hoana izy no amin'ny 7 vao tonga eto raha ho tonga. Tsara tarehy ianao sady lava volo ny bikana ihany koa. Kanefa dia sa ianao raha nimbaziban'izao atsaranao izao ka? Tsy azoko izay lazainao madama. Mingavy anao andeha hiala lavitra eto fa sao dia hitsoky sécurité eo vao ho sahirana. Aza misahirana ka. Andeha fa efa ho tonga koa izay tanjaka nandrasanao. Fa ahoana nefa no ahoana nefa no alalako fa tanjaka le miaraka aminao ve? Andeha fa tsy tantoko loatra ny zava-misy fa alohan'ny andehanako dia ampiseho anao ny asa tanany tanjaka malalanao Andraso esoriko ty capuchon ty ahitanao ny tena endrika. Ay marina. Calme enao madama kely aokenao tony. Tsy tiako isy ahafantatra ny resantsika ka miangavy anao mba tsy akapeo. Maratra be ny endrika sady mangamangana. Zao hitanao zao ny talentan'ny olontianao izay tsy misy mpanana kanefa asa tanana avo lenta. Toy no atao hoe rangotra, toy no atao hoe mangana, toy kosa no atao hoe kika, toy indray no atao hoe ratra. Tsy mila mampiasa fandraka ianao na fantsika somary to fa maina sy tondra aridaka sy darika no fitaovana ampiasainao dia mahazo vokatra avo lenta ohatr'izao ianao. Zao ny tory fa mbola ho avy ny anjaranao. Izay rareko mba tsy ohatra noho izao azo. Fa inonao nefa tanjaka vadinao? Tsy vadiko izy ka, fa miara-mipetraka fotsiny izay. Izay no mahatonga azy ametraka fahatsiarovana ohatr'izao mba ho olatra mipetraka. Na ianao aza zao mety tsy ho deuxième bureau tsony fa efa tsy haiko hoe fahafiry mba tsy ilazako hoe mifanitsakitra ohatry ny fasika eny amoron-dranomasina ny vehivavy ny tanjaka. Ka asakasaka ao na hiditra ianao na ivoaka. Fidy izay ny atitiko fahaveloma ianao. Azafady ange mba azonao omenana avy ny laharan'ny telefoninao? Andraso ary atao anaty telefonako ato le izy. Efa ho tonga koa izay le olona andrasanao fa aleo jerena aingana. Efa tika. Fa inona foana moa izany ty malasa sainanao isan'andro ty? Nefa efa ela izay tsy nikasy tanànanao. Marary loatra ny foko tanjaka ny amin'ny fampitsaliana ataonao fantatrao fa tianao loatra dia ampitsalianao. Tsy henonao ny teniko. Tsinotsinona izay momba eo anatrehanao. Ka raha ny momba ny mama ny mampanahy anao dia aza manahy ianao fa tapa-kevitra ny alantsika ato rapisidera-pitsy ihany. Andro tsy fiasana amin'io ka mety tsara ny findrantsika. Efa nahita trano ary any inoko fa ampilamina tsara ny tokantranontsika. Tomintsika avokoa izay noharitsika dia antsika mandorona fiainana vaovao. Ka tsy izany ihany. Fa inona ihany indray ary? Sa ny hanavao ny toerana sy ny fiarahamonina no mampanahy anao? Tsy ny trano ihany tiako iova fa nitoetranao mihitsy ry tanjaka. Fa nitoetrako ahoana? Sa no heverinao mampirafy anao aza any? Tsy niteny an'izany ka.
Fa nahoana ianao no mahana? Ka tsy hitako ihany zany zay tena lazainako. Raha tena tsy mampirafy tokoa ianao dia miangavy anao aho mba hanaja ny tokantranontsika ary mangataka mba tsy ho ampirafisanao mihitsy. Saingy raha misy vehivavy tianao ano any dia azavitahana izy na ampijaliana fa mahatsapa marary toa ako izy. Mila misafidy ianao, na za na zay manantenanao sy miaraka aminao any. Raha maromaro moa zay dia zay iray tena tianao safidiana dia mba tsy hanenenanao any aoriana. Tsy azoko dera. Inona no tianao avotra amin'ilay resantsika? Mino aho fa olona endry ianao ry tanjaka. Engany aho marina avokoa izay voalazanao satria za matoky anao ary mahafantatra izay rehetra fenao amiko. Na dia zanao tsy ho fantatrao aza ny tena marina momba anao fa ianao no mino ny vavan'olona. Ohatrany mahafantajavatra ny disipity izany. Dia fantany ve hoe mampirafy azy any ivelany any nefa izy aza mihiboka hatrany foana araka ny nambarany. Za raha teo rehefa mampiaraka dia alavitra eto mihitsy fa tsy akaiky tsena na manodidina eto akory. Ary sao dia mba marina daholo ihany ary ny voalazany mama tamiko hoe misy lehilahy miaraka aminy koa any ivelany any fa za fotsiny mody ampiasoniny eto. Nafantany koa zaranga bandy ny teny dia fa samy manao fotsiny zany. Fa ny aza tratrako fotsiny kosa aloha. Izy koa tsy afa-miala amiko zany noho ny rainy tsy nankasitraka ny fiarahana saingy nanaovany dito. Za kosa aloha tsy manaiky ho antitra na dia ho faty akazo tokana toy ny vongaly e. Sanatry kosa ka ny reniko ny jalo aza tsy maharisaka zay vehivavy no mitady amatotra. Aleo angamba tory fa vizana biaka mila makaina. Ianao raha teo gina tsy nateny. Mino aho fa nahatonga sainanao ny teniko. Tafandrimandry ny vadiko. Tonga saina? Vadiko? Ay, tokoa moa zany vadiny. Bonne nuit ianao ary. Ary aleoloha miborosotrany dia avy ao mihinam-panafody. Oay. Ay moa za mbola tsy nandrotsabary atoandro. Nefa ny afo mbola mirehatra be. Aleoloha avy hatrany dia tonga dia mandrotsabary ka. Oay. Ary nanina tamika teo ary za zany. Tsy azoazoko ny aiko. Sady ohatry ny tato ho fanako aleoloha mipetraka makaina ka. Lasa ohatry ny kely ainy zany tena tapakarangany hevitra fa andeha ho any amin'ny dokotera. Raha sanatrika misy mahazo ahito ka tsisy ahita. Ary aleoloha vonoky le avao dia any ano hividy sakafo sao dia ela be vao tafaverina. Ato amin'ny dokotera koa nga ianao? Tsy ho ao moa ve dia inona ny ilarako eto ary? Ary ianao zany ianao teo ohatrany tena reraka be mihitsy. Fa inona marary ianao kay? Dia tsy haiko rehefa ao mihitsy zay vao mahalala azy ahy. Ay, mbola tsy taty mihitsy zany ianao io. Za mantsy mameta tsindrina farany sisany io fa 3 andro ny traitementko. Fa tiako fotsiny nahazo aho fa saika ratsy namonjy dokotera. Tena rehefa marary dia aleo manatao nampitsabo ihany fa tsy manao dokotera tena fa sao sanatria efa enjana voaikoropaka ka ho lozaka. Zany ve? Hafahafa koa ty vehivavy ty ka. Toy hoe mangana ny akaiky ny masony na dia tako ny lamba mainty miaraka amin'ny saron-dohany aza.
Manoritizy no reny ninjahany film re. Roba mainty toy ny amin'ny karana nanaovany niaraka amin'ny sariny to. Sofa le robo mainty tao nanaovako nampiarahako an'ity sarin-doha ty mba hanakonako ny endriko maratratra somangana. Oe, fananena tampoka teo ianao zany madama? Fanina kely fotsiny afa tsy maninona ka. Tena saiko ny enjery anao raha tsy voatoako a. Areo aloha sy fiterana amin'ny tavango ty fa tena reraka be anginao zany e. Ao. Ay. Misaotra. Ty amin'izay ny tavangonao fa misaotra. Ary aleoloha akaina kely fa tena teritery be zany fiainako zany. Aleoloha isoroko kely ty manakona ny tarehako ty fa mafana be a. Lanitro, fa ino ty zavatra hitako ty? Ary to mangamangana reny tarehanao madama kely a? Miangavy anao re aho mba tsy teny mafy raha azonao atao e. Zay mihitsy ny saika tsy nanalako an'ireo teo. Aleo ianao no eto alohako dia mandehana miditra vao mivoaka le olona avy eo fa hitako tena tsy salama mihitsy ianao ka. Sady ny anako maty tsindrona fara sisa nataoko ato. Tsy maninona rehefa aleo ahy lahatra ety ihany e. Ka tsy ho vitako mijeranao toy izao ka. Jereo ingety ianao raha tsy mivalo harika be e. Raha azonao atao dia ao ianao eto alohako ka. Eny ary misaotra indrindra tompoko. Kay, ay. Fa naninona tampoka ny teo ndray ianao madama kely a. Tena tsy matoko lolo mihitsy ka. Marina e. Tsy zano afa nisy narary be tampoka ny lohako e. Mba ela koa le olonao ka. Zay mbola tsy mivoaka ihany. Ay efa iny ka. Mandeana amin'izay ianao miditra malaky. Ary raha azonao atao dia aza misy afiana amin'ny dokotera izay mahazo anao rehetra. Sy ny atao mahatonga anao toy izao mba ahafahany mitsapanao tsara. Rehefa avy mivoaka avy ao ianao dia andraso fa tsy maninona fahateriko fa saotsy tonga any an-trano ianao tsy misy mpanaraka io. Tenao avy nitsindrona ndray ve zany no isahirana amin'izany e? Ka ny ange madama tsindrona maivana zany fa tsy hoe afortadozy akory e. Ndehana amin'izay fa tezitra ihany ny olo afaratsika fa ilevantsika miresaka nefa samy marary zao ihany. Dia tena tsy nanaiko mihitsy mantsy ianao ry tovolahy raha tsy naterina ty an-tranoko mihitsy a. Koa ianao aza ny reraka beko. Hatramin'izay nahatongavantsika taty izay tsy efa impiry moa ny taraina fafanina. Sady ny raha teo tsy mba ohatra marary rehetra misy mpanaraka. Fa zany io ihany fa fanaja aloha ny anarako e. Faly mahafantatra amin'ny fanaja. Dia misaotra anao tamin'ny fanampinana anaty trahatra ty ambavahady. Ny akosa indray tera ny fiantsoa. Ay. Nanao tsy tena azo aina tokoa tao anaty bus teo fa tsy nahasany teny anaoko. Zana salama aza indraindray manao tsy dia mahazaka tomobily zany fa somary fanimpanana tsy mahazo aina. Ka zao zany ianao efa tsy maninona? Ie. Efa tsy maninona raha vao avy ny sakafo teo tsika ka. Efa tia manoloana tsikitia koa ny tranonay. Misaotra indrindra anao fa tena tsara sitrapo re ianao a. Andriamanitra maliny soa vitanao dia toy izy fa tsara ny fahatsaram-ponao. Mankasitraka. Dia mihevitra matsinareo ry kaladera fa tsy hitako daholo ny fihetsiky ny risy io lehilahy io avy any an-tsena any. Mody misarom-boaly mainty dia hoe tsy ho fantatra nefa akanjo efa hitako nanaovandry ireny. Mody misarom-boaly mainty io le tandroko ty. Ny fahanan'le tovolahy izy sady miangolangola ery tao amin'le hotely teo. Mikala amin'izany mody malemy. Soa aloha fa tsy nahita e. Efa azoko sary daholo koa ny fihetsikareo rehetra ho atao porofo e. Raha mbola tsy hiratra amin'izao aloha ny masony tanjaka dia efa tsy fon'olona tsony fa fo vato sy midoboka miditra ambady. Aizako, ny famihana sy ny fampisakambana aty ambavady. Manoatra ranga no reny manao mariazy reny ety an-dalana mizato fandeha mamindra tsy taitra. Idera koa moa amin'izany igenagenain'le lehilahy ohatra reny vorodambo reny.
Efa ho adin'ny firy ny resaka teo am-bavahady teo mbola eo ihany. Ary andraso tsy ajanona mihitsy aloha ny fitifirana sary. Loza fa lasa niditra koa le tovolahy marina. Itina rety. Tena tsy lasa tsony kosa izao ka. Taloha namorona fa misy lehilahy miaraka amin'ny dera. Ankehitriny dia izy toa mitombona mihitsy. Ay, ka saka manafo. Iny fa tsy nidino ny vavahady. Ary aleo arahana trany. Ay ato ny tranonareo. Ie. Fa miangavy anao aty andeha aty raha azo atao Faiza nefa ny fianakavianao ny ray aman-dreninao dia mahasahy mijery amin'ny fotsiny toy izao hoe. Tsy manome tsy ny azy ireo ka. Ny aretina ange tsy mampiomana e. Zareo raha teo miasa ka hariva daholo vao tonga. Efa tonga koa ry hafa dia misaotra anaty tratra ty an-trano e. Aleo angamba avy hatrany dia hamonjy fandriana fa izay izao no ahazoako aina angamba. Za kosa aloha tsy tantara aminao tena marina momba ny ray aman-dreniko na nivadika sondra fosako e. Tsy maninona tsony izany ianao fa andeha Tsy maninona ka. Fa rehefa mba mivoaka any ange ianao dia mba hidio kely io varavaran'io azafady e. Efa misokatra avokoa ny varavarakely mantsy. Akatony fotsiny koa ny vavahady. Ay, iny ary dia mirary fahasalamana ao anao dia mirary soa Mandra-peo ny dera. Mankasitraka indrindra re. Fa dia inona loatra ary mama reny antsoko taitaitra be reny. Aizaka dia tsy andry ery mihitsy izay ravako fa hoe raha vao mirava dia avy hatrany dia tongava aty. Eko maikako. Sa te anakorotana ny tokantranonay efa milamy mandray ianao noho n'izay hitanao fa tena mifankatia izay sy dera tato ato rehefa tsy nanaiky ny ara-petraka aminao tsony. Zany ve no mba fandraisanao azy hatr'izay ry tanjaka e? Nefa dia fitiavako anao amin'ny mahazanako anao zany fa tsy misy ambadika na dia kely aza. Ka eto ary izay tiana olazaina amiko fa efa sasa-miandray izay nivadiko e. Hainao tsara manko fa mangatsiaka ny tokantranonay ka mila fanaina. Izao no ataoko anao ry tanjaka. Tsy misy resaka, tsy misy kabary fa misara ianao amin'ilay kialaderaderan-doziny fa tsy lasa. Hitanao zany. Te hampisaraka anay foana ny tanjonao dia ataonao ny fomba rehetra andresen-dahatra. Fa dia tena inona loatra reny mampifikitra anao amin'ilay kiala tapaka ponginy e? Ianao akory tsy lanjara ka hifatratra amin'ny vehivavy ohatr'ireny ry tanjaka. Misy saina fa ataon'ny olona mpamelona raflahy. Inona ny tianao ho tongavany? Dia mbola tsy mino foana ve ianao fa mamparafy anao ny vadinao e? Ka mbola tsy nahita aloha hatreto. Zany mampirafy azy raha tianao ho fantatra fa idera kosa fatra-panaja. Zany Fa efa nahita ve nefa ianao hoe niaraka tamin'ny lehilahy sa ny vavan'ny olona no entinao hankalana azy isan'andro foana? Jejo loatra ny vadinao e. Tsy tiako ny toetra mody manao saka manafo nefa liona mitrena ny ambadika. Hatramin'izay dia nandainga sy namorona fa mampirafy anao ny vadinao mba hoe aleo monina azy tato an-tranoko no izy tsy nitondra na dia tapa-panjaitra teto azy. Zinga ankehitriny dia zay vao tena mino fa mampirafy anao izy ary zarany azy nareo ny toka-monina tany fa tsy misy anaovan'ny adalany. Tsy menatra ireny ianao mifampitaritarika amin'ny lehilahy? Ty tena azoketa azy ve ny ianao sa misy porofo e? Fa raha tsy misy porofo dia tsy ino misy zany ianao ry tanjaka. Ko ny vavanao teo nilaza fa lainga daholo ny zavatra nilazainao taloha reny ko. Ka ahoana raha fijerinao andreto e? Io? Fa ino ty? Vazaha mody miady e. Soa fa nitondra telefonina Android ahafahako maka sary fa raha tsy zany na dia niteny sy nanazava teto aza dia tsy nino ahy ianao. Izao ny porofo tadiavinao. Afaka sisinao tsara daholo ny sary rehetra androany ahafahanao mandray fanapahan-kevitra. Mba hinonao bebe kokoa aza dia azonao atao koa ny zoome tsara ny sary rehetra sady ahafantaranao an'ilay rafinao mahataratara-draderanao. Masoko ve no mandrosa tena izy ty hitako ty. Izy ane toa manao akanjo mainty be sady misaron-dosy manakon'endrika. Ka te hampirafiny ianao nefa tsy say. Te hifidy ny lohany nefa matahotra ny masony. Ianao ny vadiny dia mahalala tsara ny firafitry ny vatany sy ny akanjony rehetra.
Izay no ilazako anao hoe zomeo ahafahanao mamantatra tsara azy. Raha tsy dera ve io aninona hiditra ao an-tranonareo? Tsy hatrany amin'ny hotely fa hatreny an-dalana sy hatreny ambavady. Niditra tao an-trano koa fa matahotra sao hisy atsikatra dia niverina. Ary raha vao tonga taty an-trano dia iny antsanao iny mba afaka ny foko. Dera, tsy naposiko. Alina be no vao tonga. Andao aloha mandroso e. Ka andro ve zany ianao sa avy dia hisakafo? Tsy sakafo fa isaika dia atorika. Ka tena le akanjo lava mainty mihitsy tia nanaovany. Sady tsy nalany akory iny fa avy hatrany dia nentiny natory. Mihevitra mantsy ianao fa tsy nisy nalalany nataonao a. Nitarehan'ny feno mangana kosa atao miramirana ery. Dia raha mitamby asaingy na ny mijery azy aza atao lasa alako. Aleo ihany aloha fehiperako ihany ny fihetsepoko. So iampeo indray reo ratra ny raha miakatra eto a. Efa mba tapa-kevitra fa ivo amin'izay ary anaty ny dera sy tondra azy tahaka ny tena vaty. Saingy diso fanantenana ka vao maika dia mafy nikitrako bebe kokoa aza. Dia hanampiny isan'ny vehivavy efa miaraka amiko aza io. Tsy ampy azy efa nisy hatramin'izay. Anao fotoana fina amin'ny lahady. Alaniko amin'ny fotoanako rehetra fa atao mandreraka atao samy manodidina zany. Fa efa sakafo zany ianao io ao? Tsy sakafo fotsiny dia izay e. Izay fa isaika aloha. Tiany servieta ary. Dia apetraka eto tongo-pandriana eto ny pijamanao a. Fa inary mahazo an-tanjaka manao ohatran'izao indray izy. Hatramin'izay mantsy dia olona mitratrevatreva sy tsy tohin'ny izany ray tanjaka. Fa dia hitako teo kosa toa mifanohitra amin'izany. Tanjaka, fa tena tia azany ianao? Inona indray zao no dikan'izany fanontaniana izany? Mba makatoky aminao re ahy. Dia metraka fanontaniana indray izao izy hoe ianao nga tsy natoky ahy. Ko tsy efa miaraka foana ve sika ka inona indray ary no anton'izany fanontaniana izany ary? Zarako aza misy fotoana laniana aminao no ny fitiavako anao ka inona indray ary? Dia mihevitra mantsy ianao fa tanjaka mandrakizay araka ny anarana tokoa. So ny verinao fa tsy fantatro mantsy hoe tsy sarira ny vehivavy miaraka aminao. Zano ampiasononao eto. Mino koa fa tsy sarira ny vokilainga fa maro tsy voaisa no any efa nampanantenainao sy nomena toko mamotra. Ary aleo laloviko tsara dia rehefa leo aho dia akapoko amin'ny tany ny lohany fahadalam-behivavy loatra manko. Volosako tsara dia tolana sisa ny avelako. Tsy amelako raha tsy mahare marary amin'izay tsy tehirika an'izan'iza tsony. Manontany anao kosa nge ahy e? Hoe ahoana ozy ianao? Ho aiza ho asika no andeha? Ka tsy aleo mamonjy toeram-pisakafoana ihany aloha. Ka ndao ary e? Fa zao tokoa malala. Ndao mba hiaraka hijery rindran-kira amiko amin'ny heriny an'io. Alahady hariva. Rindran-kira? Fa nanomboka oviana? Dia rindran-kira ohatrany ahoana koa zany? Rindran-kira evangelika lesy a. Tsara be ange kay no mijery an'ireny. Tsy
tsy mampino ka ianao ve? Fa nahoana kosa ka natao an'ny olona rehetra ngeny raha fiderany. Sady zaranao aza ve mba rindrak'ira evangelika no andehanantsika fa tsy boîte de nuit na bary. Ka zaho ohatrany tsy mazoto amin'izany ko. Dia tsy mitombona izany ny fitiavan'ny lahako. Izay no antony fanontaniako teo. Dia voaporofo izy izao fa lainga ny filazanao fa tia ahy ianao. Ka za nge tsy manakana anao amin'izany fa za fotsiny ohatrany tsy te handeha. Tanjaka alahady arivo io ka tsy afa-miala ianao. Efa nahazo be roa ka tsy maintsy mandeha ianao. Fa inona nefa nahatonga anao lasa lim-pivavahana tampoka teo Mandalo ny eto an-tany Tanjaka. Mielona zavatra rehetra ka aleo manaky-po amin'Andriamanitra izay ihany tsy maintsy efa ran'ny olombelona rehetra. Ary tsika koa rehefa hivady dia tsy maintsy hamasinina any am-piangonana ny mariazy tsika. Sa tsy tianao izany? Mariazy any am-piangonana hono dia hoe hivady. Ino fa tsy nahateny. Tsy maintsy miala nenina mba hampiovanao Tanjaka. Mampalahelo ahy ilay vehivavy izay noko fa vadinao nresaka tamiko indray andro iny. Ary manomboka eto dia anara-maso ny fiovanao aho. Tsy maintsy ataoko izay ahitako ny tranonareo alalako ny momba n'iny vehivavy iny. Tsy antso azy aloha fa sao dia manimba zavatra izany na dia efa nomeny azy ny laharana telefoniny. Ka tsy valianao ny fanontaniako Zavatra tsy maika ary izany Ndao aloha tsika androso amin'ity toeram-pisakafoanareo Sabe ity ka. Misaotra lesy vatoko ndao ary. Tanjaka, fa inona mahatonga anao ilongolongo sy avinavinamiko misy natoka ngaka nampalahelo anao? Tsy misy ka. Ka inona fotsiny ary efa mezaka ny manakaiky anao. Ataoko daholo izay mahafaly anao fa toa tsy hitanao mihitsy anke. Tanjaka, lazao motahin'Andriamanitra tsika raha hitrano ihany kanefa dia tsy mifampiteny foana fa dia mona ohatran'izao foana. Vao avy mirava miasa ianao dia manao dosy, eo mpisakafoana tsy miresaka, avy eo ianao tonga dia lasa mamonjy fandriana. Indraindray aza moa dia tsy misakafo fa avy hatrany dia tonga dia matory. Ka tsy misy ho aho sa tadiavinao amorona indray aho zany? Tsy marina izany tsy fombanao izao fa misy zavatra fenonao ahy mihitsy. Ay, dia sokafo tsara no sofinao. Efa nezaka ny tsy tena saingy ianao moa misisika dia aleo fa ho lazaiko anao saingy miala tsiny ary mavita mikasy tanana anao Efa nanindry foa fa noezahanao ny loharina ny alahiloko. Hitanao zany mananolana ianao fa tia nafinamiko. Ka miainanao ary Ka iza reto olona misary reto? Fa ny fanontaniako valiana fa aza alozana mena ino ohatran'io. Le vehivavy efa fantatro hoe ianao satria efa nanaovanao tatatrano eo akanjo. Fa izy bandy miaraka aminao? Fa iza nefa naka an'io sary io Tsy ahoanao izay naka an'io sary io tany Ary tsy ho rery fa mbola maro aho. Ny sasany aza ny tena makarary fo satria misy tena famihana sy mifamahana mihitsy. Tsy marina izao Tanjaka. Ninona tsy marina No iveriko fa ho tena marina tokoa izay voalazanao rehetra hatramin'izay fa tena manaja ianao sady tsy manitsakizaka ny tokantranontsika. Tsy ninony tena toetranao raha tsy ny porofo no milaza mivantana amiko an'ireto sary reto. Olona sendrana natitra taty an-trano io no zanarary teny amin'ny hopitaly. Fanina foana dia izay na naterany ataty. Dia tsy nanaiky izy raha tsy naterina hatreo am-bavady Narary ahoana Tanjaka.
Inona ny tsy nilazanao hatramin'izay fa nisy an'izany? Oviana nefa ianao no mba azondresahana tato hatramin'izay e. Mosy ny andositra foana ny mamaka anao. Ary raha vao mba miteny ahy dia lainga foana izay avoaka ny vavako. Dia inona indray moa izany fanazavana entinao momba nyreto mifamahana ohatran'izao reto ka? Tsy mpanao ve io avita fihetsika ohatran'izao e? Satria nalemy sy tena reraka. Nifahanany mihitsy aho tamin'ny voalohany saingy niezaka ny nampiakatra ny zotro taombavana dia efa reraka aza satria menatr'olona raha misy mahita. Tsy nanana eritreritratsy izy fa nitsetra fotsiny. Dimevitra ianao fa inao an'izany a? Ekeko hoe misy mangana sy maratra ny endrikao saingy tsy efa mihinam-panafody akory ianao io. Ary inona ny tsy nilazanao tamiko fa namonjy dokotera ianao na dia tsy nino an'izany aza? Mihinam-panafody tokoa saingy reraka sy narary be ny loha ka nandraiky natahotra satria tsy nisy olona tato. Dia izay nandehanako tany amin'ny dokotera. Izay koa no antony nanateran'io tovolahy io taty an-trano noho izaho tsy nisy mpanaraka. Kanefa ny arivan'io ianao dia sitrana ary tsy nahitana endrika olona marary akory raha vao tonga tato an-trano a. Finona ny tena mariny? Tsy ho manana ny marina ankoatran'izay ahy e. Tsy miaraka sy olona misary io. Manomboko izao dia efa samy manao an'izay saim-patana izany. Fa ny aza tratrako fotsiny fa dia ataoko maivoko a. Ao nga tanjak'izay. Manao any mama. Tsy ato izao izy fa mbola tsy tongako. Mety efa ho avy eo izy izay fa andao mandrosoa e. Tsy indrino alehako aty fa izy ka rehefa tsy eo izy dia tsy misy antony tokony hidirako ao akory e. Fa firy hono izay ny lehilahy efa niaraka tamindry androany tontolo ny andro. Anomboka indray ianao io a. Za tsy andanindrorana efa nasa vangy aminao eto e. Efa haiko mantsy fa tsy ho resiko izany ianao ka aleoko mangina. Tsy piady atsiana akory. Ny zanako foana no mahazo tsiny sy lazaina fa maditra nefa tia aza ny tena vehivavy janga. Moramora kely ny vavanao raha matoa a. Aty an-tranoko ianao izao. Tranoko anga? Tranoko a tranoko. Tsy misy andria aho fa mbola anjanako daholo ka aza miambony tsy an'ny teny eo ry ilay kalavazimba vavy tia. Saingy efa ray zazy tanjaka ka izay azy dia efa ihany koa e. Sa malahelo ianao fa tsy tokony ho hafa ho anao daholo izay ananany tanjaka. Lazaiko an'ry tsara fa tsy ndrirery kory ihany na ny manao sipa any ivelany ihany a. Fa raha misy telo ny indri ny tanjaka folo farafahakely ny findriny ho alako indrindra na dia mbola tsy hitako aza ny sasany. Tsy azoko mihitsy koa ngery tanjaka e. Tsy vonona ny anambady kanefa nampiakatra vady kely sampony. Ary za koa lazaiko andry a. Fa raha mbola velona dia tsy maintsy anakorotana ny tokantranonareo. Hitadiavako pirofo isan-karazany mba entina ampisarahana anareo. Mazava. Zay vao azoko. Aika ianao izany nakasary ilay zandra andro tany amin'ny dokotera iny. Nalainao sary asa ilay tovolahy anaty-trahatra aty an-trano no sary reraka be dia avy eo nafindranao tamin'ny telefonina nitanjaka izay sary rehetra azonao. Saingy tsy fantatrao ny antony fa saranao aza misy ampisarahana anay. Diso hevitra nefa ianao satria ny andro izay sarahanay fa mbola tsy nisaraka ihany izay hatramin'izao dia eo ianao tonga nakorotana io indray. Tsy maintsy tratrako ny tanjoko e. Efa nisy tovovavy zanaka mpanefoefo izay a niaraka tamin'ny tanjaka taloha. Mbola manantena azy ka ny fantatro dia izany ny mendrika ho vadiny fa tsy ndry mihitsy. Izany sady mpanan-karena ny manam-pahaizana. Tsy misotra raha tsy jus. Ny trano ny fitaratra be. Misy berger allemand anankidimy miandry vavady sady ry zareo manana mpiasa be dehibe fa tsy ohatranareo. Manofy atoandro. Miangavy anao mba handeha azafady rehefa vitanao izay voalazanao fa mankarary ny andohaka sao dia apetsika ny aretika eto indray a. Dia lazainy rehefa mpamosavy indray ahy zany a. Tsy mananjoan-droka zany koa ndry e. Mbola anjanako ny reharay anty etiko miseho amin'ilay tsy manitra eo ty. Andeko aho fa tsy ho zakandry ny valin'izao. Omany ny ranomaso radero niseho azo matanjaka dia aleo aloha ro hitako mafimafy ny atezeran'ny tanjaka hitako an'izany tsy olao monina ato izany e. Inona toko moa izany mbola mampifikitra ato e. Tsy ho vady mba dia. Tsy raha fozana izarana izay manjofa loza be daholo. Nefa ho aiza.
mantra loatra ankehitriny. Izay vao tsapako fa miady rery aho. Izany mba afaka antenaiko sy anampy dia tantarako izay manjoa fotsiny aza. Toy ireny misy antso maranitra ireny manindrona ny tenako iray manontolo. Raha ny tsy fitiavan'ny Charline Rafozako mamano tanjaka tsy mampanina fa tia tanjaka. Ilay mba natao handrenkina no manao izay mampalahelo aho. Sady zary lasa fialam-boly no mikasy tanana nefa dia voavody sy fisehoana ny vita. Hatramin'izao izy tsy mieritreritra ny irosoana intsona dia soratra ara-panjakana ihany aza rehefa tsy mazoto ny hanao ny mariazy ihany. Mama, ary avy aiza harivariva ianao? Avy tao aminareo tao dia nivadinao nitratrako tao fa rokalika ny nanaovany miaro fanambaniana. Ohatry Nasehony anao daholo angamba ireo sarina findranao taty dia izay no mahatonga azy ankahalahy satria tsy nampozy ny lazako ny marina taminao. Mijaly aho zanako aho. Tsy manana zanaka afa-tsy anao kanefa dia mampalahelo any zavatra ataony aminao. Raha ny zavatra ataony amiko tsy mampaninona fa efa zatra n'izany ana dia izy nipetraka atao amintsika ireny aza. Tianao miaritra ny an-dalàna nefa tokantrano vao mendo. Aza mitomany aloha fa tsy zakako ka. Ary andao mandosy dia fanazavitsika telo mianaka. Tsy mahavita e. Ferako ohatreo koa ny fifandraisako aminao sao dia ahitako loza. So zany no mahatonga azy anangatra toyoko. Mama, Tanjaka, idera ny vadinao ka izy ny tokony omenao fitiavana bebe kokoa noho izaho reninao. Aleko mihitsy mandefitra napaka ny fifandraisantsika toy izay zany ny heveriny mampisaraka anareo e. Veloma ianao e. Mama, mama. Fangainao tsy miasa an'io? Tsy asa. Fa misy inona indray? Tsy ny alina no efa nahatsikaritra anao ny kiovokovoka tsy nahita toy. Dia hozy aho hoe manan'olana indray angamba ho ahy ianao? Manana mihitsy ara izay no tianao fantatra. Inona le olana? Sa tsy azo zaraina? Ianao. Tsy azoko. Fa zahoana? Ko satria efa ela ny tsy mamy dia sahanao indray mantsy ny mamerina ny adalanao fahiny a. Adalako fahiny? Fa ianao mandrangitra ady lava mamy io e. Tonga teto izy omaly hariva fa roka alika hono nanaovanao azy sady narahanao fanambaniana. Zaho izy tezitra tamiko sady miteny fa ho tapahanao ny fifandraisany amiko. Ka izy ary ve ny tianao sazaha e? Ay, izany no antony anaovanao toetra tsy zaka amin'ny reniko foana. Miala azy ianao satria mama ny tiako kokoa noho ianao. Izay ihany tiako fantatra ka. Tsy azoko mihitsy izay namendimendy anao anambady ara mbola tsy nasara-dreny ty ianao. Manoatra noho ny sasa minono. Zao a, eno tsara. Rehefa nivadibadika sy nandinika aza alina tontolo nitondra fisaina an'izay dia tapa-kevitra fa aleotsika misaraka e. Tena mazava be ngam' izay teniko izay a. Dia mihevitra nefa anao fa naiky moran'izany ahy e. Inona moa tsy efa nieretako tato na dia efa hiala aza ny haiko. Ka zao dia hoe hisaraka. Mora aminao ery izy zany a. Ka tsy tiako ny fanaratsianao amin'ny mamalavo zao. Tsy vita koa zany tsy faneraserahanay matetika izany. Indrindra fa ny fony ankahalahy noho ianao. Ka naleko dia ianao mihitsy no foanako eo amin'ny fiainako. Ndreninao mihitsy ny mpamosavy vavy e. Tsy te harehan'izany fiampanganao azy zany tsony ahy e. Ny fantatro dia ny felanao eto. Oka koa nefa fantatrao fa tsy misy ninninina nentinao akoatra ny lambanao teto a. Noho izany dia izay fitafy sy lamodiny elan'ny volanao ihany entina. Fa izay novidia kosa jaonony daholy. Andray, dia ho aiza zany? Fantatrao tsara nefa fa tsy mankasitraka velively ny anabadiako anao ndraiko. Ary efa nidy fo tamiko noho ianao jolambody sady maditra. Fa za kosa nentiny fitiavana anao ka nanadino azy. Dia miverena ane. Fa ali izao fa nisaraka tsika. Tsy mila anao fotsiny a dia ampy izay.
Zany mandony hofatrano any fitaovana rehetra ato tsy misy anao ato ka mela mora foana. Tanjaka tesanao ve ny anary ahy noho ndrenao no mahatonga anao andika andreny fomba-panambadiana fisehoana sy fodiondreny. Mofona mo Tanjaka miangafo re lelafiko ny faladianao andro fa mahantra. So ihany aza fa vo fisehoana sy vodiona fa tsy misy resaka kifatopatotra tamin'ny resaka soratra ara-panjakana fa ratsy zany sahirana teto ngamba. Tanjaka Ary tsy laiky mandoaliko eo fa tsy anam-piangonana korsika na ivadika raha eo ary ny ranomasinao tsy ampiova ny hevitra efa tapaka zany. Okay azarina mo ahy ka tsy ande zany ampiakatra ny tapatezeraka eto mihitsy ka aladalo ty. Reny tsy fonena tokotany zay akanjonao de ndehana miala lavitra eto amiko eto fa tsy mila anao Tanjaka. tsy aleto ahy atao zay ataonao na omenao ny daga sy ny totondra aza. Ka de miala tsiny ary afa de andrivotra anao ivoaka ny fahatry ny tranoko maka leo be nany mahita anao mitomany lavy eto aza. Tsy misy maty eto akory ka hitomanino ohatran'izany foana. Aty ale boka ale maty asandriko fa tapaka ny tanako rosaratona voloko tena mafy be tsy metsika ingety izany de mahatatesa azy anaovako anao eto fotaka marary be nikipoko ino fanenjera hitako eto zany anao mafy lo sy tsy mety hialy zany. Azay tsara reny tenako Tanjaka matya oaka zay ny eriseta atao lamy vehivavy rale miseho azo botia raha tena mafy ala de ndeha miady amin'ny omby any ahitana zay tena mafy be fa tsy mifanaka amareny tsy mitovy ery amin'ny lanana paralilany abibilay ary menlay tso fatifaty foana ala tena mipitika mihitsy amarina so ihany fa tsy nipoaka tamin'ny tongo-pandrina ny androko. Zany mianaka te anao ny laza mbola voasaka nidona tamin'ny tongo-pandrina fa ny tovavy te fa vo hitsaka lahatrany tedany rehefa voadaka ny lankivony raha tsy tonga ary mety ho tsy velona tsony eo fa iza kosa nefa elany midikiditra amin'ny tokantranonay vadiko io ka zay tiako anaovana azy. Vadinao izy saingolombelona fa tsy biby akory ery tsy mitovy koa ny anareo ka hiarany lalany ala. Mazava ay ka ela le bandy hitako tao anaty sary niaraka tamin'ny lela zay ny favy any amin'ny dokotera iny izy zao no mana-profa vehivavy janga mody masina rangahy ianao de raha tsy miaraka ve anao sy io bandy io ko inona moa nataony aty atokantranotsika zao marainy zao satria izy mevitra fa efa lasa ny asa satria angamba nisy bitsiky ny fanay masina laza tamiko fa mandehany anao ainga nary fanaja manavitra olo ambavana fahafatesana zay tsy iza fa le efa navotanao ndray andro iny any olona tsotra sy manam-pahefana raha ideraka tsy avelan'Andriamanitra hiady rery zany ary raha zany tirylao fantatra de olona tsotra fotsiny miala tsiny fa tsy maintsy tondra n'izao raha zao any amin'ny manam-pahefana ary zao de zao ihany de antso polisy ka noho izany de tsy avelako tavavoaka velona tokoa ela zany nahoana ny tete an'lay giadra fotsiny zao rehefa migiadra ihany de alao samy midoboka any daholo le ty alao ifanainga kely eto tarafana an'izay tena mafy be fa samy bandy ihany koa nge ka de miala tsiny ary aro ny tenako ka zany ary ny santana bavarano kay narahakosiny zany torana ty midaka be mbola mitany ala inare ty misarana reo ka misarary mikobana mihitsy ny kibo zany kiro ty mitotondre tonga de ny kibo lanybako Tanjaka ten'Andriamanitra re tain'Andriamanitra ianao soa voaraiko aingana ary aolako am'izay rehefa tsy mahimperaka ela
Ajekako. Naretsy. Makiatana. Tabaka. Ahoana? Mbola anao saoko zay. Aza mihetsika. Ambony daholo ny tanana. Iosefo le tovolahy manao tatouage misy sarina liona be manao kaviny lalakroa io mihitsy ny tena fositra. Vina, fa ahoana zao? Any amin'ny birao amin'ny polisy ianao dia azo an'izao e. Simenao ty ro zalahy. Andao rery madama kely maninona ve ianao fa to tsy tafatsangana tsony? Maty Ry to mitady tsy tafavoaka feo tsony nge ianao zany. Vina! Avotaky hafa inona ary tya! Vina! Mandeha nainga ny alahy? Vina. Fanaja. Tanjaka. Oay marina. Tena torany ty. Ao reto mba apio ahy ikosikasy fa torany ty eo aloha fanaja. Ainganareo batao izy de tonga de dokotera avy hatrany mihitsy. Aiza zany? Ny zanako, nihiratra ihany ianao la. Ary aza mbola mihetsika mahery moa fa aty amin'ny hopitaly anie ianao zao e. Tata. Ay mbola tadidinao ihany fisiko. Neveriko fa hoe efa nahafoy atanteraka azy ianao. Tsy tonga tatianao zany raha tsy efa naheno hoe aty amin'ny hopitaly tsy mahatsiaro tena. Nefa na dia nitsidika amin'izay trano nisy aza tsy nataonao fa dia niaritra fijaliana rery tsy mba nanakavana tany Sara teo fantatrao fa tsy mba nananamana nahavantsika akaiky akory. Tera, fona aminao mamela hafa. Tsapako ny tsy nety vitako tamin'ny fahadiso-kevitra hoe mamondrary fo amiko hoe Tera sanatria tsy niritra tsony azy any fa sanatria ka matitady dia izao nandray an'izany fonanao zany ny vata mangatsikako. Mafo loatra ianao ka nafoy zanaka izay arena amin'ny malagasy. Tera, marary aloatra ny izany teninao zany. Ifonako ny lasa ary mampanantenanao fa anonitra an'izay tsy vitako taminao. Tsy misy ray aman-dreny mahafoy zanaka izany fa fondelany aka ny didono ny tondra azy fa azo amenatsiny. Raiso ny fifonako. Mifaly moa Tera. Mampalahelo andray ty izy lehilahy lehibe kanefa dia mahavita mandrotsatra ny maso be amin'ny fony. Sady mandohalika sy mitala ho amiko ery. Nahoana tokoa moa any mahafo aminy nefa dia raiko izy. Izy le raiko niaritra ny mahafo ahatra amin'izay no sady nahitako masoandro ihany koa. Sary-piaro tamiko loatra izy mato nandra ratsy anambady any tanjaka fa za mihitsy mafoloha. Tsy toy izao koa raha tsy data satria neny efa maty. Iza koatra azy koa moa mba izarako ny alaheloko sy ny hafaliako raha izy efa mahatsapa ny atsony. Fa za indray no mitady ana mafo. Dada. Tsy manameloka anao aho fa mitsangana ianao teo. Ataovy anatra ho anao reny zava-nisy reny. Raha mbola misy koa le raha mifaningotra anatintsika dia tsy avela ny fiainana tsy fankalahelo sy havana foantsika. Mamelana ho ahy tata malala. Nenefa nandao atsika. Ka nahoana tokoa moa sika mbola velona ny tsy hahifamelaka nefa dia samy faty ihany ny hafarana. Misaotra anao anaka. Tsaloatra ny foko nahitanao fiaindratra sy mangamangana raha vonikadina teto. Rehefa avy nisy nampandre hoe aty ianao. Tsy napoziko hoe aika tena niaritra ny mafy le zanako tao. Fa tsy sanyteny tamiko no za tsy mba nisokatra taminy. Fa tena hoana kiry Tera ny dia mamely mafy ohatran'izao nareo Madame Charline,
Inona koa ianao e? Sa nampitrotraka ny mahazo azy indray? Jereo ty izy raha tsy mampalahelo iry. Nefa taloha ianao tsy nirara azy na dia efa hiala aza ny aina. Mangina ianao a, tsy ilaiky ny tsara vela tsy ao. Ianao mihitsy ny tena fosotra nahatonga an'izao. Inona tsara hoe Redoara? Ny zanaka ao ny fatrapapirafy ny zanako kanefa dia ny zanako indray ny voahidy any amin'ny violon amin'izao. Everinao fa tsy mangity moa zany. Zanako tokana sady tena tiako sy tia ange iny. Ataovy eo aminao ny toerana hoe ny zanakao ny voahidy any amin'ny violon no ny ditra ny sasany. Fa ny zanako marary aty amin'ny hôpitaly sy tsy mahatsiaro tena zany tsy misy dikany aminao. Tia tena loatra raha ianao e. Tera, miangavy andria hamotsitra ny tanjaka fa tsy meloka izy. Vadindri izy ka aza manao izay mampalahelo azy ndri. Miangavy anao aty tabataba amin'izay toerana rehetra misy efa leo an'izany ary raha momba ny tanjaka ny tianao resana amiko dia mbola tsy misokatra aminy aloha izao ny foko satria efa saiko tsy velona tsony noho ny ampimpiana vita ny taniko. Ary raha ianao indray tsy ilaiko miodiody natriako tsony fa tiako foanana mihitsy aza ny fahatsiarovana anao. Tera, fino ny ty lazainao? Raha fozanao ange ary. Taloha zany amiko dia tsy nipedy tsony mila avadika fa ny boky mihitsy no mila soloina. Ivereny kilankely lasa atsiarovanao ny vavabe nataonao toy izao ny resantsika tamin'izay. Tsy dia famaly aminao rehefa mba mitsotra aminao dia araroty fa ho avy ny andro andady ladizanao eto anatrehako. Azafady, za ve no andady lady eo anatrehany? Andraso anironifiny akoho. Ho tsaronao izay teninao izay ka hitomany ianao indray androany. Adala, zay indrindra ianao ampitomany any? Aleo aloha hiposaka avy any andrefana rehetra tsy tiany masoandro Aza mba atao an'io mokiry Tera. Aza atao any zanakiva izay vava tsy ambana rehetra izao ve no raketinao ampoa. Tera, migadra ange ny zanako no indri. Miangavy anao ivoakato azafady fa mampihetsika ny aretiko efa mitady ho sitrana amin'ny fahitako anao sady sao lazain'ny olona fa maty aty koa ny zanako amin'ity ranomaso manetsikelikana anao ty. Mandehana mihitsy ianao ka. Enonao ve izany raha matoty Melahy ianao hoe tony fa sao anetsika ny aretin'ny zanakety dia ho toriko manaraka ny zanako ao any koa ianao. Fa marenina vele raha matoty sa etsoko tompona andraikitra. Melao ianao. Ianao zany tonga hijery ato zany. Tera, fona aminao mangataka mba hamoahanao ato fa tsy tamana ato feno kongona sy parasy ato ny sady mangatsika be. Tonilo ianao kodiara-tsarety ny fiainana ka indraindray ambony indraindray ambany ary zany tsy hanaovan-dratsy eto amin'ity fiainana ity. Indraindray ianao sambatra sy milama ary afaka maneho ny tanjaka anananao fa indraindray koa ianao mba mahare marary sy mangirifiry mitovy amin'ny hafa. Tanjaka ny anaranao fa aza malemy toy io ampiaro ato daholo ny traika efa rehetra anananao jeren'iretsy tsy mbola mahay raha mahaliana azy. Ataovy ny fomba rehetra ivoako ato fa mijaly Tera. Aiko nefa tena tia ianao noho tsara fa voafetra ihany ny fotoana ny famangina eto ka sao dia tsy ho voalazaka eto izay tiako lazaina aminao. Izao tanjaka aleo tapahana hatreo ny fifandraisantsika. Voninahiny hisaraka aminao. Tera, ianao ve adaly? Tsika ngeka efa vita fisehoana sy vodiondry. Tsy misy dikany amiko izany tsy ianao ihany akory ny laza fa so ihany tsy nisy soratra fa raha tsy izany dia ianao voafatotra. Tazomiko amin'ny teninao ianao izao. Niezaka ny tisy nanazanao tamin'ny foko hatramin'izay. Feno kosa nefa nkapokako ka tsy tia hanampy ny fahoriana efa hitako Jerenao nge izao bosiko izao olona tsara tarehy voatsanahary saingy ny mpitehanao zany mba tsy itiavany hafa atsony rehefa tsy tianao ihany. Dia vitan-kahalahy koa ve ianao zany? Mifona Tera, tena mifona moa hoe miangavy re. So zany vao tena tsapako fa tsy misy mahavita afa-tsy ianao ange raha ilozanao dia tsy misy dikany amiko tsony ny fiainako any aoriana.
Ranomasom-boay safy teo afaka any ianao. Ka tsy ho adininao zany ladilady sy ny taloha taminao mba hijanonako tao aminao. Inona nefa ny mba setriny nataonao tamin'izany? Nafafinao eraky ny tokotany ny fitafiako rehetra no sady nailika aho ahy voaka an-trano. Avy eo dia mbola naranao daka ary rehefa nianjera aho dia mbola nitsahanao koa ny tentako. Isan'andro ny eretako ny teny mararinao e. Isan'andro ny eretako ny fikasianao tananahy. Tsy nisy ninina vitandreninao akoatra ny fanalikiana tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Nijaly tao anatin'ny tokantrano io fa tsy mba nahatsiaro zany fahasambarana izany. Ary toy ny olona voatony eo ambony vainafo ny fahatsapako ny tenako. Ankehitriny ahy efa milamina ka ataoko sanatria ny verin-dalana. Ny bebe ny verina amina lohany. Teniko izay. Efa milamina zany ianao sy ny rainao? Voalazanao. Ary tsy mieritreritra ny fanditra tsony. Ohatranao sy ny reninao ihany e. Efa saiko fasana ny tsena. Ary sofa nisokatra tamiko ny fon'ilay raiko izay nankahalano ianao. Dia tsy misy ve na dia fitiavana kely akory ary avy aminao e? Nisy ihany taty amiko talohan'ny andehanako taty fa efa lasa ny reninao dia tsy manana tsony aza aho. Dia raha na tsy ho tia tsony azy ianao miangavy amba voay ato moa. Ny anadoboka anao aty aza atao ka avoaka ahoana? Maro loatra ny dratra sy ny olatra nampitondranao ahy e. Mitondra takaitra tsy fidiny ihany ianao. Tsy nilana sertifika medikala akory izany fa ny tenako ihany dia efa ampy natao porofo ny zava-bitanao. Ary tsy sarery ny tory ianao fa saika izao tontolo izao mihitsy. Fa inona daholo ary izany lazainao izany e? Nitory anao koa fanaja no ianao nilahady taminy raha izy sendranavitra iny. Eo ihany koa vina. Le olo tianao iny izay mahasamijoro vavolombelona tamin'ny fampirafesanao azy sy ny zavatra rehetra hitany. Ankoatran'izay, nisy madama iny koa nitory anao no ianao nahabevoka ny zanany tsy ampy taona hony. Izy sy ny reninao no fanazava momba n'izany. Izay mahalala anao rehetra izao dia nitory anao daholo ankoatran'izay tsy fantatro. Ka inona izany tena fanapahan-kevitra ao farany? Ay, izay no andrasanao ao. Mialatsiny aho fa tsy maintsy hitoroka anao. Natao an'ny olona ny fonja ary tanjaka fa tsy natao an'ny biby ao. Tsy misy alika gady zany. Mbola sahanty ihany manadroadro amin'izao fahavoazako izao Eny ary, tsy maintsy ataoko izay atafa voaka ato. Ka dia miomanina nareo fa tsy maintsy mamaly faty aho. Ary ianao nataoko voaloha-paty. Manaraka izany ny bandiny ady tamiko iny ary kalaviana ny toroka io. Izay milaza ho reny janako koa ovinoko any daholo e. Retirety. Mbola vao andro no isaina ka manao revingadra sady. Tsy ova mihitsy ianao na dia izao tontolo izao aza no hifarana. Tapitra ny fetra ny fandeferana tanjaka. Any manam-pahefana ny sisa fa efa be ny porofo. Tsy diso angamba raha no hitranao amin'izay. Voaraiky feo daholo no vavabe nataonao teo. Ary tsy andrela fa zao dia zao ihany dia hitondra n'izany eo manam-pahefana. Tsarovy anefa fa mijaly nono nataonao ny reninao any ary mipahapahana tsy maintsy izay alefa diso fanantenana. Hanatraho anao soa azy zao. Veloma ianao. Tera! 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 Mama, dia tsy maintsy nigatra ve za? Tanjaka. Izay ny valon'ny fitsarana. Ndresy. Mamita ny sasy koa. Sady amin'izay tsy mba mambolana fa amatona be izao kosa veranga. Tao ahoana? Efa voafiry andro ny tonga teto izay fa efa tsy tamana sady. Mahireza Tanjaka. Izay ny valon'ny fitsarana ka tsy misy azontsika tao. Be loatra ny fiampangananao sy ny fitoriana momba anao. Indrindra ny fanodikotinanao zaza tsy ampy taona. Misy mihitsy aza be vokanao noho ny tsy fahaizanao mitandrina. Izao aho vao tena nanenina tamin'ireny zavatra nataoko taloha ireny. Tsy nahay namakafaka fa ny ina namam-bolony fotsiny. Na ratsy izany dia
mamorona antony anakorontanana ny fiainanao. Zao ianao tia migatra. Andray, tsy fokanao fa tiako hiaraka hipetraka amiko foana. Hany ka izay olona mitady aka ny toerako te nanaovako toera tsy zaka avokoa. Sao nefitsika ity vao tena tafasaraka. Tsy nahy nitaiza fa nanaraka ny sitraponao dia izao ny vokany. Rary ny any dia raha nandao atsika sy tsy nahay namindra fotsiny satria tena mafy ny zigana ampitondratsika azy. Dia tsy nirara iny dera tsony angery mamy na fohy tanteraka. Eny ka tsy anao rery ange. Vao vita ny fitsarana anao dia lasa ny nosy-bery zareo telo mianaka fa misy trano zareo koka ihany. Ny tany matsony nafatiny reniny dia izay ny findrano zareo mianaka teto Antananarivo. Efa mpanova trano zao no mipetraka ao amin'ny trano zareo amin'izao dia amin'ny alalan'ireny opérateur mobile ireny no andefasan'ireo mpanova trano ny ofa-trano. Fa telo mianan-kiza moa izany ry mama. Ay moa mbola tsy nitantaraiko taminao. Ny fankatia dera sy fanaja lehilahy tao anaty sary iny. Zany mbola tsy niaraka ry zareo tamin'ireny fa marina avokoa ny voalazany dera hoe nalary izy dia iny nanatitra azy hatrany an-tranonareo. Lasa nifindra ny nosy Belleville ry zareo ary nanaraka azy ihany koa Edouard Reindere. Andray dia izao kosa ve sisa ny avarako ry mama. Mafy tsy zakako hoe inona ny ataoko. Tanjaka, mitony aloha ianao fa tsy zakako ange maheno anao miteny mahavoatra izany. Aza manahy ianao Tanjaka fa hamangy ianao matetika tia maherezareza ny zanako izany. Miraraka manaraka ny tavan'ny mama ny ranomasony no sady akipany masony fa tsy te hijery ahy izy. Nahoana tokoa moa no izany no manao azy mampalahelo azy nefa izy aza vehivavy mahazaka an'izao hojam-piainana izao. Indrisy ry mama, indrisy fa tsy afaka ny arapanao akory ahy isaky ny vidiny ireny mandra-pialako ato. Tanjaka, lavitra ny ora famangina fa aza manahy ianao fa mangimangy anao matetika tia sady hitondra sakafo anao e. Indrindra rehefa fety sy efa mahereza ny zanako tsy foiko mahereza. Veloma mama. Veloma Tanjaka. Tanjaka, tsy mitana lahelo aminao miovay ianao fa mbola tsy tara. Inona tsony moa izany ny amiko e. Gadra izay ny fetra amiko. Tanjaka, ary ny aorian'izao azy efa tsisy tsony. Tadidinao ve tsika le nanana fanindrina ny Jery-Ndrakira Evangelika le ndray andro saika ho any amin'ny toeram-pisakafoana luxe be iny? Tamin'ireny ange ny tokony efa tsapanao fa tsy misy dikan'izao fiainan'izao raha tsy misy an'Andriamanitra andahatra azy. Hainao tsara fa tsy mahay an'izany Zao Tanjaka, mivavay ianao isan'andro na dia manonona ny anaran'i Jesosy Kristy le nanafaka ny fahotanao fotsiny aza. Atao fantatry ny manodidina anao ato fa olona mivavaka ianao satria manana papahery sy tsy mahafoy ianao amin'ny andro rehetra. Raha vitanao izay dia ianao ny lasa fitaratra ho an'ny voafonjaka mendrika ho alay tahaka. Dia izao koa, mieza koa mihavana amin'ny olona rehetra. Manana fanetretena ary mahaiza mamela heloka ny hafa dia manaova ny marina trany. Ka nahoana nefa ianao no navita ny tory raha mahay mamela heloka e? Zany manameloka anao fa ny lalàna. Na amin'ny olombelona na amin'Andriamanitra dia misy ny sazy anafaizana ny tsirairay nandika ny didy sy manao ny tsy mety mba hahatonga sain'izay manao an'izany. Eny e, misaotranao aloha nampahery fa maivana tokoa ny sazoko raha ianao izay efa mahalala ny toetrako no mahavita mampionina.
misaotra ry Vina. Ie, andeha fa mbola mangivanganao matetika aty. Dia aza tonoina le voalazako rehetra teo na dia tsy ho hitanao aza tsy ho azy a. Vina, fa ho aiza ianao? Nahita asa ary tsy eto fa any Maurice. Miandry validation dia mety hifindrano mihitsy no hipetraka angamba. Saingy mandra-pahatonga an'izay dia eto foana mangivanganao ka. Ray, ary toa mirotsaka indray ny ranomasonao e. Tsy maninona ka. Rehefa tena andeha dia tsy maintsy mankaty manao velomanao foana fahazamana. Mitrakafa lehilahy ny tena sady tanjaka ngeny anaranao e. Rotaona sady zany nahatongavantsika teto Nosy-be a. Ianao ve tsy mahita hoe tena milamintsika? Tsapako izany. Mahafinaritra tokoa raha i Nosy-be. Asa hoe mba manahoana raha izay any Antananarivo any. Tsika raha teo efa ela tsy nandeha tany. Dera, tsy misy zavatra tadidinao ve? Ny any tadidiko dia enao nitory fitiavana. Dia zaho le saiko tsy nanaiky. Tsy namaly raha tsy roa volana taty aoriana. Fanaja. Ahoana ke? Misaotra anao na mampifandria olatry ny fiainako fa tena sitrany izany ankehitriny. Tsy mijery ny lasako ianao fa tia tamin'ny fonao manontolo. Vonina ny araka aminao amakivaky an'izao fiainana izao. Anatarana ihany tsika satria roa volana izao nikipiko. Inona moa no tokony hisaoranao amin'izany e? Fa ny tiako lazaina aminao dia hoe misy olona ny tokony ho tsaronao na dia nampitondra ny mafo anao aza. Fa ilay izao raha ianao niara mifampijaliana ny tonga mpifona sy mamiala ny adosony. Tadidiko tokoa, tanjaka izay. Eny marina ny tenao fa ampy izay roa taona ny zirisiriko tamin'ny hevitro izay. Za mihitsy no hifona aminy satria manenjidresy raha tsy hahisokatra aminy ny foko. Ino koa fa efa niova izay any. Ka tianao ve raha miaraka aminay ianao hizara fanomezana ao amin'ny voafonja ny Antananarivo izay amin'ny herinandro? Ao amin'ny fonja misy any Tanjaka mihitsy. Aseho antsika azy fa tsy misy dikany izao fiainan'izao raha ny ratsy no aseho fa tsy ny lafo tsaran-javatra. Sady ny fisehoantsika koa ny noko fampahery azy e. Tena mety be izany. Misaotra anao nampatsiasy nanosika an'izany hevitra izany. Dia izy fihevitra tokoa hatrizay fa manomboka eto hiezaka ny havana amin'ny olona rehetra satria mandalo ny fiainana tany. Ao verak'izy dada. Ao dada. Andeha hivory any am-piasana io raha riva fa mba mangataka resaka kely aminareo roa e. Momba le trano any Antananarivo e. Ka asa raha hoe afaka nareo. Ao aiza moa izay e. Raha tsy hoe manana fandaharam-potoana manokana angaha dia eraka hoe tsangatsangana indray izay vao matory. Tsy misy rehefa afaka izay. Ay, ka izay izany fa ilozako aloha nareo dia raha riva. Mazotoa dada. Hoay, iviny ty miantso ty. Soraisiko fa misy tiany lasaina amiko indray ngamba. Allo? Manahoana kivina? Manahoana kinareo any a? Elaela tsy niantso fa variana ny Maurice any mihitsy a. Repitra ny asa ngasa sahirana manisa vola. Ty filazandry azy koa ki dia mahatsikaiky ka. Tsy zany akiny ny atsoko andry fa manam-baovao lehibe a. Aie, mihaino andry ahy e? Hitandry. Nandritra n'izay roa taona latsaka kely ny sakotra ty izay ho dia tena nifankahazo be za sy le Mauricianina tompon'le orinasa esako. Tsara kosa izany ko. Dia ahoana ny toyana? Aza mbola tapahandry aloha ny teniko fa sao dia tsy ho tadidiko eo indray izay ho lazaiko hoe nefa na zany aza mino afa efa haindry ny toyany. Hoe miaraka indrisy le Mauricianina? Izay indrindra. Mifankaty izay ary mieritreritra ny anao ny dinga ny fanambadiana rehetra. Olona tsotra sady indry Aziz, 17 taona izy izao. Dia atao atsoatsiny raha anay ka mampiomana anareo fotsiny a.
Ho avy any Madagasikara ihany izay tsy ho atsy andamina sy resaka an'ireo ray aman-dreniko satria tsy vita amin'ny anso izany. Fa zahay aty Maorisy ihany no mipetraka satria ilay vadiko no mitantana an'ilay orinasa ka tsy tia nilozana. Dia teneny meloa izany rehefa ho avy aty Madana reoko. Tia ahitany sary ny vadin-dry izany sa te eona aminareo mivantana koa e. Tsy maintsy miakatra makany Antananarivo izay amin'izany raha mbola tsy teraka na dia andeha fiaramanidina aza. Izay fa mifampita vaovao eo ihany. Somary sahirakirana koa kiza miasa dia tsy dia afaka miantso firy aho. Somary mandany ihany mantsy ilay antso avy aty ivelany makany Madagasikara fa tsy ho azondry mihitsy za raha tsy za mivantana mihitsy no miresaka azy. Izay fa masotoanareo. Ie mandram-piona ary. Ho avy aty Madamo ny vina tsy ho atsy miaraka amin'izany vadiny avy any Maorisy tompon'ilay orinasa izany. Izy no niantso ateo. Mama. Ianao no mamangy ato? Eny zanako. Nefa izakoatranao moa no mba hijery aho. Reo izay mba namako namoizako ny olo tiako tamin'izany aza moa manjosotra sy manondromolotra raha vao nahianao eny gadrako. Tsy misy hitako tsony zareo na dia metsara vela tsy manontany ny fahasalamako aty fotsiny aza. Aza lefa lavitra ny saina fa za reninao eto voninao anao e. Zanako ianao ka tsy havita ny anaranao Ary aza mizaka mitady alahelo amin'ny hafa fa mahaiza mamela elo ka na tsy ho tsapan'izy ireo aza ny fiovanao e. Zange tsy mitana alahelona amin'izana amin'iza tsony. Tsara izany. Efa nezahako ny fafana ny alaheloko rehetra hatramin'izay. Izay mihitsy. Efa olom-baovao ankehitriny. Fa nisy sakafo izay eo amimpendraikitra momba n'izany eo nomeko anao. Efa nataoko tsara ny loka ary hiezaka isaky ny fotoana ny famangina ny hijeranao aty foana e. Kanefa na izany aza dia diso mandrera tena be loatra ianao noho ny amiko e. Zanako anie noro tanjaka e. Na ny fivezivezenao aty sy ny fikaroanao sakafo ho aza mety handreraka be anao ni. Zange eo ka salama tsara aty sady tsy maninona. Salama tsara hono izy sady tsy maninona. Nefa tia izy aza tena niova endrika ohatran'ireny tsy izy ireny intsony. Ny tarehan'ilay nijerevany fitaratra foana taloha iny toa efa mikepaka amin'ny ahiazana. Izy le natanjaka sy pitrifana taloha indray nanjary lasa toa olona endry sy olona malefaka. Toa izy indray azy tia no mampahery ahy. Fa hono ary mama? Ien mianaka. So mba misy zavatra fantatro momba ny dera sy fanatsa? Ny fantatro dia hoe manana orinasa kely any Nosy Belleville hono fanaja ary mandalo izy le makaty Antananarivo ireny. Toa hoe izy mihitsy ny tompony orinasa kely io. Ankoatran'izay koa dia misy association mpizara fanomezana ho an'ny olona sahirana ireny any amin'ny misy azy any ary izy ihany koa mbola tompona andraikitra amin'izany. Indraindray aza ange hono amin'ireny tompo fitaizana be antitra na olona manana fahasembanana sy tompony zazakamboty ireny na ihany koa hoe ny fonja tahaka antony no hanomezany fanampiany. Ay ve? Ie. Tsara kosa izany ko. Vina indray toa hoe nanambady vazaha Maorisiana hono e. Tompon'ilay orinasa nesany izany no vadiny. Ary le zanako anankiroa tamin'ilay vehivavy hafa ireny izay mba manahoana? Le zanako Prisikasy finaritra. Le zanakao vavikely le efa nentin'ny Priska teto iny ange ka maty afaka omaly ary nalevina omaly ihany. Toa hoe areti-pivalanana mahery vaika hono nahazo azy ary raha tsy efa hitan'ny Priska fa tena reraka le zaza zay vao nentina namonjy hopitaly. Kanto sy tanatsony ny ainy. Ilazana ho an'izay mihitsy ny tena tondiako taty. Loza. Maty zavikeliko na dia tsy tia ny fianakaviany azy tsika. Satria olon-doza ny fiheveran'izy ireo atsika. Andray. Tompo. Nahoana ny zaza tsy manatsy no niara-ny fahatezeranao fa tsy za no kapohana mafy. Efa niova.
Efa niofa kanefa nahoana dia nampitondrainao any kapoaka mangidin'izao fiainan'izao. Isory amiko ty kapoaka mangidy ty fa tsy zakako ka. Nivoaka tsy ny sitrapontsika no atao fa ny azy. Izy mahay izay andarana ny fiainantsika. Okenao tanjaka tsy hanome tsina n'Andriamanitra. Le zanakao lahankely indray efa nisy nanangana satria nanambady finaritra le vehivavy bevokanao iny. Pastera amin'ny fiangonana iray izay ny lasa vadiny sy nanangana an'le zanakao. Efa nera tamiko le pastera vao nanangana azy fa mbola ho aty aminao ondry zareo ilazana izany sady angataka famelana aminao finaritra. Tsy mahafoy an'ny finaritra reniny koa tanjona kely zanakao dia izay nahatonga azy ireo hanangana azy ho tena zanak'ilay pastera satria natao soratra sy mariazy finaritra sy ilay pastera vadiny. Rehefa sambatra izy dia izay mba fahasambarako. Tiako izany rehefa mahatsapa izy fa tsy mety mitana ampony alahelo aman'olona. Indrainao moa dia efa tsy misy ny rarahinantsika intsony. Tamanana mivady keliny sy ny zanabadiny ihany. Mba tonga nitaraina tany aho fa vao makizina nampitrotraka hoe efa zatra manao tsinotsinon'olona loatra hozy izy dia izany ny alehany. Raha mbola tsy hiova koa ianao hozy izy mantsy dia tsy maintsy higadra ihany ny faranao. Eny tsy maninona izay fitsaran'ny olona tsika fa ny fiovahantsika ny zava-dehibe. Iza moa no nahalala hoe ohatra n'izao ny hafaran'ireny tantara ireny. Iza indray ary izany olona tonga mangy ato izany. Hoe fanaja dera menatra anareo aho. Sana dia mifanaritra tava aminareo aza. Oako izao fa misaotra indrindra. Fa nahoana kosa ianao no dia manamely tena ohatr'izany tanjaka. Tsy tonga izahay mba hamendry fendrina hoe hanome fanafitohinana anao. Fa tonga kosa izahay satria mahatsapa amin'ny fahadisoako tao anatin'izao tantara izao. Izany mifona aminao nanao folentika tsy nahay namela heloka anao. Tsy hanenjitresy aho satria tsy misy tombony ho ahy izany. Ary tsy misy dikany ny antony hivavahana raha tsy mahay mamela heloka ny hafa. Tahaka ny hamelany iray izay meloka ka mifona aminy. Marina izany se a. Ninona disadisanizy teo amintsika dia tsy fanao no manao andolo-po satria samy mifaty ihany. Ka tsy aleo ve ny fihavanana nanao indraindra. Haiko fa anarareny seny ny baby an'izao eloko izao saingy matoa misy izany dia ataovy an-tsaina fa fanotsiana ho an'izay tsy nety vitany se teo aloha satria tsy tian'Andriamanitra se ho faty tsy nahatsapa fahatsoana. Sady ny fiainana raha teo mbola mitoy fa tsy tapitra treo akory e. Eny tsapako izany ary efa ela ny namelany heloka ireo satria efa mahalala an'Andriamanitra io izao. Misaotra anareo koa fa zava-dehibe izao fototonareo eto mandravina ny fihavanana izay efa rava vokatry ny titrako fahiny. Zava-dehibe aminareo tokoa izao fotoana izao matoa tany alavitra tanynareo ny tonga taty sady tsy nanary aho. Tsara izany rehefa niova ianao. Ary mino aho fa iamindry ianao ka ho fitaratra ho an'ny vatinao sy ny taranakao any aorinany. Eny fa na manodidina anao aza. Ary manaraka an'izany koa dia mitondra fanomezana maro izay ho an'ny voafonja izay amin'ny anaran'ilay association misy anahy. Fa na izany aza dia misy koa fitafiana sy fanomezana hafa natokana ho an'se izay fitaovana tsy misy vy avokoa. Izany ve? Sady za koa nge efa lasa lehibe an'ireo voafonja ato e. Hitan'ny tompona andraikitry ny fonja misy anay izay adidininy ny fomba fiainako sy ny toetrako tao anatin'izay taona vitsivitsy izay dia izany safidiny mba hompifehan'ireo voafonja iray toby amiko. Efa lasa mpiara-miasa amin'ireo fikambanana mizara fanomezana rehefa fety aho
dia mahandro ny sakafona hiato ihany koa sireo mopera na pitoro-laika na ihany koa pastera tonga mitondra fampianarana sy fanomezana eto ireny aho. Lasa fanao nireo voafonja ny mivavaka alohan'ny atory sy amin'ny maraina ary fandimidimy izay no mitarika fitaovavahany. Na izany aza mbola misy ihany ireo tsy mety manao an'izany saingy izay tsy afaka nenery azy ireo fa tsy maintsy ajaina ny savidany tsirairay. Fa treto aloha dia tia mivavaka sy manam-pahendrena ny akabeazan'ireo voafonja tarihako. Tsara kosa zany a. Sady angamo tsy efa taona vita sisa dia vita ny sasinao aty? Lasa namako akaiky mihitsy ange ireo penitensiera sy ny lehibehan'ny fonja mididin'ny voafonja ato amin'izao e. Ny anarako le hoe tanjaka aza efa nsoloan'zareo hoe Josefa. Ny tantaran'i Josefa hono matso ny tena tsara sy mendrika ilay tahaka ho an'ireo izay efa niova fo e. Indrindra ireo voafonja toanay. Tena faly atanjaka. Oay, Josefa mantsy. Fa ny afaka ohatran'izay koa dia izao. Efa niresaka tamin'ny Charline Renaud zahay talohan'ny nandehanany tatiny sady ny famela heloka taminy. Fa mandra-pahitany asa sy mandra-pivoakanao aty dia ndrenao no mandray ny hofatranao isam-bolana aty Antananarivo hivitanany sakafo anao sy hanampiany fiainany. Hevitra efa nitapahana telo mianaka re zany talohan'ny ingana Antananosibe misy anay amin'izao. Ary dada mihitsy nitompokevitra tamin'izany. Dada koa mantsy any efa misahana sy mitarika ireo mpiasa amin'ny toeram-pisakafoana sy trano fivarotana anankiray izay. Dia za koa efa mitantana orinasa amin'ny sady lehibe ana association mihainy zazaka ambotsy be antitra na ireo manana fahasembanana ary ny voafonja sy ny sisa. Ao amin'ny tranonay tamin'ny fahavelony eny izay izao no mipetraka satria tsy tia ny dada hisaraka amin'intsony aho. Fanaja koa moa tsy sarotiny dia nanaiky satria indray aman-dreny sy indray tapo aminy ary ireo avany dia olona manan-katao sy tsotra be daholo. Izy raha teo tsy mahafoy ahy satria mitoejaza aminy aho. Trano fanaja izay ary manokana koa nampanofainy ka izay no nahatonga anay nanome ny hofatranao aty Antananarivo ivelomandreninao mandra-pahitany asa na hoe mandra-pivoakanao ato. Ataonay kosa angamba fampy izay e? Tena lehibe tokoa ka tsy hitako intsony izay lazaiko. Aza matahotra nareo fa rehefa mivoaka ny fonja dia hiezaka anao ny marina sady ataoko hitany manodidina fa ny fifanampiana no fanafodiny izao fiainana efa ratsy izao e. Vaiko ihany koa ny toetrako vavolombelona izany rehetra izany. Farany fanampin'izay dia miarabanareo roa naorina tokantrano vao sy navita dingan'ny fanambadiana maro. Indrindra ny fahasoavana izay azonareo dia ny asa sy ny zanakareo vao avy izany. Mirary soa dia saotra re tsy nanadino aho. Zao voatsaroako le teny hoe aza mamala ny ratsy na amin'iza na amin'iza. Miomoana anao an'izay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra. Raha azo atao dia ataovy izay havanana amin'ny olona rehetra. Aza mamala ny ratsy fa meo lalana ny fahatezerana. Ary raha anao na ny fahavalonao omeo hanina izy. Raha mangitahita izy omeo sotrony. Fa raha manao an'izany ianao dia manambatra vahinafo eo andohany ary aza mety ho resan'ny ratsy fa resy eo amin'ny soany ratsy. Mama, zao tokoa izy mahatsapa fa misy vahinafo mipetraka eo andohany noho ireny valin'ireny zavatra nataonay tamin'ny dera taloha ireny. Avy amin'izao fanampindry dera menakavy azy zao. Za koa mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fanaovana ny marina sy fampanjakana ny hitsiny mba halavorary ny fiainako sisa. Efa manana an'Andriamanitra ankehitriny ka izy no raisiko ialoha lalana amin'ny androko rehetra. Soa lavo naizako ny arina. Ny anatra azoko raisina dia hoe
milaseho amin'ny olona rehetra fa olona be fandeferana ka tsy manisy ratsy olona, fa ny fanaovanao an'izany tokoa no lasa vainafy mipetraka eo andohan'izay nanisy ratsy anao. Ny farana teo Vainafy nosoratany Jedy Jaona Fanembinintsoa, novelomin'ny Onimiajanirina, Vantsoa, Anjarliva, niaraka tamin'ny Arliva, Irlanto, Mianja ary Taina Nantenainy. Roland Ramanatsoa no nandray feo, Anjarliva no nanatsotosa.